antony tsisy akoatranao fa ianao irery ihany. Andriamanitra omem-boninahitra, Andriamanitra ankalazaina, Andriamanitra deraina, Andriamanitra andoaliany lohalika rehetra. Ary ny lela rehetra dia tsy maintsy dera sy ankalaza ny anaranao satria tsara sy mandrakizay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen, amen. Fakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Salamo 7:1 andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Salamo 7:1 andiny voalohany ka hatramin'ny 5 izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay misy atononao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny heliko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Amen. Tompo aoko tanteraka aminay rehetra ny Andriamanitra. Aoka tsy ho adinay Andriamanitra ny zavatsoa rehetra izay nataonao tao amin'ny fiainanay. Ahatonga anay tsy hanana fo mirehare Andriamanitra ny fahatsiarovana isan'andro isan'andro, ny asa-pamonjenao, ny fanafahanao, ny fahalebiazanao. Fa tsy misy ninina vitanay Andriamanitra, fa ianao ny tompon'ny hery sy ny fahefana. Ianao ny matoy izao anay, ianao ny manangana sy manitsy anay. Amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Amen. Afaka mipetraka tompoko. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Metanetana ve fotsika androany tonga eto anatrehan'Andriamanitra indray eto an-tranon'Andriamanitra indray iain'ny feony ankatoa azy iombona aminy ao anatin'ny fiankohofana, ao anatin'ny fiderana, ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny firaisantsika latabatra aminy androany. Tombo lehibe ho antsika foana ny fahafahantsika makeo anatrehan'Andriamanitra. Tombo lehibe foana mbola fahafahantsika mivory toy izao. Betsaka ny olona any ambadika any eritreretintsika hoe mety efa eritreretintsika angamba hoe mahafantatra an'izany hoe Andriamanitra zany daholo ny olona, fa misy na dia eto Madagasikara arany tena mbola maizina, tena mbola tena tsy mahafantatra an'izany Jesosy zany akory ny olona, fa sampy ny fantany. Dia reny ny olona reny nefa raha ohatra ka mahalala ny zavatra, ampahafantarina ny zavatra fantatritsika, dia reny olona reny mangetahetan'Andriamanitra. Ka isika eto dia mbola afaka maheno ny teny isan'andro tsika misy ny teny zaraina, na amin'ny tambajotra izany, na amin'ny radio zany, na amin'ny fahitalavitra izany, reny teny rehetrarehetra reny dia tena aza vela ho raraka tany, satria reny no hitsaratsika ny amparany ihany, ny teny izay efa nirenesintsika sy ny zaraina tamintsika ihany. Tsy Andriamanitra manameloka antsika, fa ny teny izay efa nomeny ny rano antsika, ireny ihany hoe nankatoavintsika ve sa tsia. Ka andaontsika tena raisitsika tombony foana ny fahafahantsika manomeny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Fahafahantsika mankeo anatrehany amin'ny finoana sy tena amin'ny fitiavana tanteraka. Aza vela izy zavatra anelingelina ny fiombonantsika aminy, aza vela izy zavatra ibahana tsaraka ny sitrapony eo amin'ny fiainanao. Fa andao tena hoe ataovy tena hoe afaka sy libra tanteraka rehefa akeo anatrehany iombona aminy, satria izy dia tena tiantsika loatra izy ary efa miandry antsika fotsiny izy rehefa ho eo anatrehany isika. Dia sokafo ny fonao androany andaontsika idera san'andratra ny anarany. Alleluia. Ao anatin'ny tirity hoe ndao hideran'ny tompo, dia manasa antsika ndao hitsangana isika, ary melohan'izany dia hatsangano ny tananao dia sokafo ny vavanao dia ndao hiresaka amin'ny Jesosy tsika hoe tompo, faly izay tonga eto an-tranonao indray androany, faly izay notaominao indray eto an-tranonao androany, faly izay Jesosy afaka indray hideranao, hihira ho anao, handio anao, hiaino ny teninao, ary aneo izany fankatoavana ny teninao izany tompo. Eny Jesosy eo te hideranao izay. Na dia misy ary ny zavatra mety mandalo eo fiainanay, na dia misy ary ny zavatra mety manavesatra ny fodra indray, zavatra tranga tsy nampoizinay, tompo dia hisafidy kosa izay ny hitady ny fifalianay ao aminao, ary
aneo zany fitiavana ianao zany eo fanatrehanao tompo anatra fanatim-piankohofana sy fiderana izay tadiavinao aminay marina tompo. Aleluia, misaotra Jesosy mankasitraka anao zay tonga eto an-tranonao zay hideranao, tonga eto an-tranonao zay anandratra ny anaranao ilay masina sy avo indrindra, tonga eto an-tranonao zay satria tianay loatra ianao tompo. Oh Jesosy eo, ny fiainanay dia ianao tokoa tompo, ny fiainanay dia ny manandratra sy mankalaza anao ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Aleluia, andao hitehaka mafy an Jesosy sika dia tsinantsika mitehaka izany hira fiderana izany hoe ndao hiderany tompo isika. Aleluia.
ny biazany sy ny heriny sy ny fahatsarany a ny zavatra rehetrarehetra mitranga eto ambany masoandro na ny zavatra rehetra hita amin'ny masonao na ny zavatra rehetra hitanao iainanao mihitsy aza dia miendrika hoteraina foana izy ary izay mihitsy ny tena Andriamanitra zany a matosika nomeny fanahy no ariny tahaka ny endriny dia tiantsika hifandray aminy amin'ny fotoana rehetra anana n'izay fifandraisana aminazy ilay Andriamanitra tsy toy izay fa ao anatin'ny fiombonantsika amin'ny mandrakariva na anaty fiderana izany na ao anatin'ny fiankohofana izany tsy voatery hoe ny olona mihira ianao vao miankohaka fa ao am-ponao ao ny zavatra eritreretinao momba azy ny zavatra sainsainao mandrakariva momba azy a reny dia efa fiainam-piankohofana ianao na dia mandalo sarotra io ary mbola mahay misaotra azy mbola mahay mankasitraka azy zany no tena atao hoe fiankohofana amen halleloia ary zany mitahiry atsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva indraindray tsika sarotra amintsika hoe ahoana moa zany le hoe iainana fanatrehan'Andriamanitra izany dia zany ny fomba ao anatin'ny fankatoavantsika azy ao anatin'ny fahaizantsika misaintsaina araka ny sitrapony ny tenin'Andriamanitra izay renesitsika sy hentsika isan'andro halleloia halleloia Alléluia, zaveranao izy veriny fotoananao. Efa akaiky ny tompo araroto ny fotoananao anomponao azy amin'izay rehetra ahafahanao mizara ny tena ahafahantsika tena hoe maneho an Jesosy amin'ny toerana rehetra misy atsika. Halleluia. Andaontsika anatin'izao hira fiankofana izao dia aoka mifotsika tena iankohaka eo anatrehan'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Halleluia. Misaotra Jesosy io. Misaotra fa ianao ilay maty anay. Nanolotra ny ianao teo amin'ny azo fijaliana ianao. Halleluia. Misaotra n'olay azo vidinina Tunda ni lukuyanau faswavanau nantuluchau uai misau chanulai fiti nitana não vou
sy avy amin'ny fiteny rehetra sy ny olon-drehetra. Ianao ilay zanak'ondry n'Andriamanitra. Mifoka ho hitsaokanao. Jesosy fa mendrika
Fitiavanao dia lalina indrindra avo indrindra tsy takatra ny saina ny fitiavanao ampy ameno ny fiainanay ary ny fanasitranana teo an-tananao vonona ho anay mandrakariva Jesosy. Baby
Mazo toerana tompoko azafady. Fijoroana vavolombelona voalohany. Alléluia. 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 Mare tsara ve nareo? Mandeha tsara micro. Tsy mety raha tsy manome voninahitra an'Andriamanitra fa velona ny Andriamanitritsika. Amen. Alléluia. Eto ny Andriamanitritsika. Miaraka amintsika foana izy. Alléluia. Dia memezanareo moa tan'ilay bisous câlin. Dia izay meme rehetra dia mitoy izao ny film. Alléluia. Mandeha foana ilay izy fa tsy vita hoe androany ihany na roviana. Fa eto tsika amin'ny makavoa, efa noteneniko foana izay. Tena kely, mety ie, le bisous câlin dia izao, Jesosy fitiavana moa izany. Dia ao antsika izay manambady, sy izay mbola anambady, efa nitantaraiko teto izay. Fa fitiavana izany no tena mahafehany io tokantrano io. Io izany aza atao modimody hoe tiako fotsiny ianao dia hoe ao an-trano. Fa nisy fotoana nanao an'izay dia zesta daholo ny zavatra rehetra, te azo anty, te aninona. Fa rehefa nidiliriny teny teto tonga saina ihany ny farany. Satria maninona ary ny zavatra rehetra mistagna, tokony tsy mistagna fa miakatra, satria ny obolana 4-18 dia miteny hoe lalany marina ho staka ny fipaoky ny andro maraina. Mihamazava ve tsika? Nefa eto foana ny rendez-vous dia nampiariko amin'izay ilay teny, na dia kely ary aza miandry fantatra tsy injery ny torotenin'ny dady eto na pastery Jao na iza na iza. Fa ampiaro aloha izay azonao. Dia ny tena azoko voalohany hitako hoe tsy ampy fitiavana ilay vadiko. Satria vao nitairiko amin'izay bisous ny câlin tonga dia potika izy. Izay aloha hoan'izay tsy naharaka an'ilay izy. Tonga dia ohatrany hoe milamy tazomina izany izy, kizetinjetina inona. Dia za koa amin'io kizitina koa samy manao fiainana likako. Fa rehefa nahazo teny teto dia tsy maintsy hoe irepla sa tsy irepla, iverina sa tsy iverina, anao sa tsy anao. Zany zany tokony fanontaniantsika foana sekitonga hoe ho ataoko ve izy sa tsy ho ataoko, hiandro roviana ianao. Fa za tsy tafa-joro eto raha ohatra ka tsy nanao. Azonareo ve? Satria izao sy ho an'izay malala moa izany ilay tantara dia efa fantana. Fa tena maivana. Satria izao tena nameko ilay tena faran'izay tena tany anatiny rehetra hoe azoko omena. Manana fitiavana tsika fa aza manafina. Dia io ao an-tokantrano io aloha ataovy tena faran'izay zokony ao. Fa tena nomena.
tena hoe tsy azonareo eritreretina fa na dia sosotra ohatry n'inona tonga dia fihinana rangaha dia bizoa azonareo ve fa tonga dia hoe miratra izy voarainy le izy na tsy miteny ary io vadintsika io a fa misy zavatra voarainy ao ambadika ao dia toizako le film dia rehefa nanao an'izay zany dia misy koa zany ny teny mandeha eto hoe izao a zao rehetrarehetra zao a raha tsy ilozanao dia mandao anao tsy natory indray raha voango mandra-parain'ny andro tamin'ny jery anazy eo ambony fandriana ary izy ity zany andao ana ilozako dia tena tsy natory mihitsy ato amin'izay fa tena nangofotra dia ozy aho hoe ahoana zany ny fikan'izany dia ozy aho hoe Jesosy raha ity vadiko ity ny andao anazy za Jesosy aza tao mahita anazy mihitsy eo fa tena tsy ho zakako zany satria za efa manomboka le manome an'le kalaimbe lasa le fitiavana lasa ohatra ny raha olona tianao zany tsy toy na ho saraka aminao zany lasa nisy firaisatsaina lasa nisy tena hoe fitiavana tsy haiko hoe ahoana ny definisenareo anazy fa fitiavana zay fotsiny dia teo amin'izay zany dia ino moa ny Covid dia ozy izy dia rehefa aveo te hanao vakansa dia andao arô any amin'izany dia andana ary ianao raha hanao vakansa fa aleo za eto tsisy malala mihitsy hoe tia fanaterana azy eny amin'ny aéroport ity ne ka hoe faraveloma dia za koa tsy nalala mihitsy moa zany fandaran'Andriamanitra fa za matoky fotsiny hoe zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia lasa izy tany amin'ny zanany tany ry havana dia mifaly satria izy tena misy zanany anankiray tena tsy foiny mihitsiny dia tsy namelan'i Jesosy raha tsy tafahoana tamin'izy zanany iny izy sy ny zavikeliny dia ndriry tao zareo raha ivolana sy tapany dia nalain'i Jesosy amin'izay izy azonareo ve hoe Andriamanitra mandamina ohatran'ny hoe hafahafa be zao za tsy miteny hoe teneny koa Jesosy hoe mivadiko ity tsy tiako andao anahy fa ny anahy aloha izay le etaetanao anatin'ny fonao ao tsy mila resahana be tsy fombafomba le mivavaka fa ataovy ampiaro le izy anie ety efa meny dia io zao ny ananina ny mavesatra ty anatin'ny foko hoe mamafaza vo afafazy le vo inona le vo fitiavana fa tsy fantatrao angeza vaniny ny anazy zao tsy fantatry mihitsy hoe 3 taona izay mivady tsy fantatra hoe tamin'ny fomba inona zany le nazahoana n'le vo fa za tena voninahitra n'Andriamanitra fa lasa ny an-danitra mivady no le vona afavy dia hitako izy na mifampitelefona izay mba izy ny teny an'izany Jesosy zany fa rehefa misy zavatra haiko Claude misy ohatran'izao dia izy Jesosy gaga be nefa ny olona tsy mpampiteny an'izany Jesosy hoe teo anatrehako donc zany nisy zavatra voarainy zany tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay miankoraze antsika tsika anie tia tena raha itsika reto ihany fa tena hoe ny anahy moa zany aloha zany dia raiko Andriamanitra hoe nivadiko tsy mbola tao amin'i Jesosy fa tena hoe nino anahy izy zany satria no le kalay ihany io dia miangava antsika ho any le teny afafazy le vo fa tsy fantatrao izay vanina na le malina le tamin'ny heritaona le tamin'ny 10 taona tsy fantatry tsika io fa mamafaza foana miazakaza foana mandrosoa foana fa miteny anareo fa tsy mora 3 hvkl-mission zany misy zavatra be dia be souvenir-n'izany fa miondrika dia mitraka satria lehibe ny Andriamanitra dia manaraka izany dia hisaotra manokana trany amin'ny pastera lehibe ka trany amin'ny ankizy kely atao amin'ny hvkl fa tato ny nananganan'i Jesosy anahy tsy ny hvkl ny enjana fa le Andriamanitra mampiasa antsika sy mampiray antsika tena tsy nahatsiaro irery satria mivady aman-janako efa nivelan-doro zany moa izy nandeha tany dia tena zaharery teo amin'ny 3 maraina ianao maheno hoe tsy namanao tsony ny vadinao mba eritrereto any tonga dia ny ao anaty sainao mandeha be tonga dia mitorina be hoe zaharery zany ve ataoko ahoany ity fa vao tonga maraina tonga daholo ny hvkl tena enjana
fianakaviako tsisy na tsiaro tsy mametsiny anazy satria za koa tsy niady satria fa tena tsy hitako tsony aiza ny raisiny fa tsika ato zany tena mifankaty misaotra an' Jesosy te hisaotra antsika rehetra zay nahatsiary zay tonga ny dododo aza manamelo tena raha tsy teny fa fantatry fa nitondram-bavaka dia misaotra tena misaotra tompoko voninahitra ao an'Andriamanitra ao anatin'izany mety matsiaro ianao hoe miondrika lava reraka tsy mety tafarina mihitsy zay nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany taty voangy akatoa fotsiny ny teny dia hanangana ny fiainantsika tsirairay avokoa Jesosy. Amen. Halleloja. Voninahitra ao an' Jesosy rery ihany ijoroako eto tratra ihany moa za ty efa mitsoatsoaka foana fa tena tratra tetsy ampidirana tetsy za moa zany ny tena nataon'i Jesosy amin'ny fiainako no tiako hijoroana eto fa za manambady dia tamin'ny vovivady kelikely izay dia nisy problème foana tao an-trano dia ny solution hitako izany dia ny fitsangatsangana tena hoe niaraka tamin'olona hafa dia satria izay si zany samy tsisy mahafantatra dia ohatrany hoe za miaraka amin'olona dia rehefa dia ny ao an-trano zany vao maika nefa mikorotana dia efa samy tsisy ny asa sainy izay sisy fa hoe ilay zaza sisa ny jerena dia za moa miara-miasa amin'ny tativero dia hitako ihany izy zany miteny anahy foana iny zany hoe tsy mety ilay ataoko fa za zany tena tsy ohatrany hoe tsy miasa saina zany fa ny ataoko ihany ny ataoko za koa moa zany ohatrany hoe ohatrany hoe faly anatin'ilay izy dia nisy taona nanatrika ny cancerny tamin'izay dia nahazo invitation dia hoe mandeha fotsiny zany dia tao amin'ilay cancerny ohatrany voakasika ny siran'izay ilay natsanganao iny dia tsy mbola ohatrany hoe nahatsapa ohatran'izany zany hatr'izay ny ainako za zany nitazaina tanatin'ny religion fa tena hoe religion tsy nalala zany hoe iny za mandray Jesosy zany raisina amin'ny fomba ahoany zany fa hoe misy an'izan'Andriamanitra zany fotsiny aho dia izay dia naheno an'ilay hira dia ohatrany hoe fona teo zany hoe aika za tsy mety ny nataoko dia nahenona fana be mihitsy ny zany tsy haiko mihitsy ohatrany hoe nisy afina may be na avy any ambony ihany dia nisy zavatra libéré zany tato anatiko dia fa mbola nitohy ihany mbola ohatrany hoe niezaka foana zany hoe tsy mety nataoko fa hiala amin'ity dia ny herin'ny tenako foana zany ohatrany hoe nentiko nialana tao anatin'ilay izy fa tsy mety dia nisy tory-tenin'ny pasteur Rodolphe izay nalefa ny tampoko dia za moa zany resahany foana isan'andro resahany foana dia za manaiky ty ozy izy misy zavatra alefako andriny mba haino rehefa misy fotoana dia manontany izy efa nenondry ve dia eo mandainga zany dia ndray andro amin'izay tsy haiko mihitsy nahazo anahy tamin'izay fa ohatrany hoe malgré hoe zavatra ny ainako zany ohatrany hoe mahafinaritra fa ohatrany misy zavatra tsy feno tsy ampy zany atao anatiko misy zavatra ohatra mibanga zany dia indray andro tonga saina hoe ary mba andeha enoko le nalefa mivero anahy iny hoe dia niaino an'ilay izy aho fa ohatrany hoe fiainako de A à Z ilay izy tena hoe io passé anao io ninonina izay le raha fitinina zany ninonina lasa anao dia vitan'Andriamanitra mamafa an'izany fa mila mandray fotsiny ianao zany mila fotsiny zany ianao hoe tapa-kevitra dia il fait le reste dia teo dia latsaka ny rahamasiko dia zay matoky anao zany Jesosy fa petrako aminao ty fa avy eo tena hoe afaka ao azy tena hoe tsy haiko hoe tena hoe ny tentation misy
fa tsy mampino na manodidina anara tena hoe mahagaga. Dia taorian'izay tena voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Taorian'izay misy zavatra tena hoe nanomboka nianatra izany mandeha sekoly, rehefa tsy afaka manatrika dia mihaino mangetaheta, tena tsy mahazo aina raha vao tsy miheno. Ny zavatra henoko ara tena hoe miova ho azy. Za tsy nahita anareo tanatina orkestra le mampandihy mariazy ireny, mihira amin'ireny aho izany. Fa tena hoe miova na ny hira henoko ary miova ho azy. Dia tena tsy... Dia le zanako, anankitelo ny zanako, dia lehilahy kely faharoa nisy Eriny. Izy zany fanelanelana kely ny taonan'izy roa lahy farany. Dia izy tsy dia mitombo fa be koretaka kely izay. Dia izay zany diagnostikan'ny dokotera hoe misy Eriny izy. À chaque fois izy mitomany dia mibontsina be foana le izy. Ay dia hoe tsy maintsy didiana izany. Dia nentiko ambavaka le izy. Dia nisy taony pasteur Jao ny teny hoe à chaque fois zany rehefa misy marary zany ao an-trano ohatr'izany dia tadidiko foana le teny hoe ratrana ny lamosin'i Jesosy na ohatra ny totokena mihitsy. Dia hoy zaho hoe tsy niaritra, tsy hoe tsisy atao ianao Jesosy raha nanao an'iny fa mba hitondra ny aretinay. Dia nentiko ambavaka le zaza zany. Dia après dia nentina tany amin'ny professeur, nisy professeur nitondrana anazy. Dia hoe manao échographie zany fa tena Eriny ozy izy. Au moment nanaovana échographie nipikiny telo le machine. Gaga be mihitsy le mpanao l'échographie hoe maninona koa ity, tsy tokony tsy délestage tsinitsinina. Ny telo mipika le izy dia natao le izy dia fa inona marary an'ity zaza ity fa tsisy ninona izany atao anatiny tsisy ninona izany. Dia tena hoe afaka lasa nahazo aina le zaza zao. Dia betsaka zany efa tiako tenena amintsika fotsiny hoe une fois tsika manao an'le pas zany miditra anatin'le obéissance dia tena hoe ovain'i Jesosy tanteraka. Voninahitra aminazy irery. Tain'i Jesosy indrindra tompoko, ndao tsika hitsangana, ndao tsika hisaotra an'i Jesosy. Mipetraha vetivety indray ary aloha fa hisaotra an'i Jesosy ihany tsika. Misy témoignage farany vetivety kely fotsiny. Tain'i Jesosy daholo tompoko. Sika tsy hijoro volombelona fa tsy maintsy mijoro volombelona androany na dia eritreretiko ary hoe tsy zato isan-jato ilay izy fa tsy hitako izay lazana an'ilay izy fa tena hoe fitiavan'Andriamanitra tsotra izao fotsiny ilay izy hoe nomen'i Jesosy vady dia nisy zavatra namatitra azy tsy fantatra fa tena ohatrany hoe fanahy tsy fantatra fotsiny tsotra izao fa tena tonga dia tsy tompony tenany izy amin'ny fotoana sasatsasany fa manao an'izay tiany fotsiny. Dia sady mangovotra eny dia ianao zany mieritreritra hoe mampiasa an'izay nampianarina anao manao délivrance zao fa tsy miabotira mihitsy ilay izy. Dia mandray lesona ianao dia mampiatra an'izay fitiavana izay tena maximum tena hoe apetraka Jesosy zany tena hoe hatramin'izay tato amin'ny fanompoana tena natsapako hoe atraiza zany alalina zany fitiavana zany Jesosy. Efa ataoko tia dia mitaky aty, dia ataoko aty dia mbola aty ihany. Fa zao zavatra anankiray nitenen'ny pasteur Rodolphe tamin'ny anniversaire koa izy nametso-drano hoe anisy vesatra ao anatin'ny fony Andriamanitra. Vesatra Andriamanitra zay fotsiny fa tena navesatra ilay izy. Tena nanaingana vesatra. Tena nanaingana vesatra ilay izy ary tena tsara lavitra noho izay mety tany amin'ny voalohany. Dia mino fa Andriamanitra natateraka izy nanomboka asa tsara dia izy manatanteraka. Amen. Dia ny ampaherezako antsika rehetrarehetra hoe mandalo amin'ny fiainana tsy ileo fe mandefitra
tsy leve amity tsy leve miaritra amen fa Andriamanitra anao zavatra foana izy amen dia toy amin'ny volombelona ho avy tsy ela amin'ny anaran'i Jesosy amen tain'i Jesosy daholo tompo ie zafaty résumé kely vetivety fotsiny samy nino tsara daholo tsika fa etontsika ankonana ray fiangonana amin'ny bandy voadona eto samy efa voadona daholo tsika ireo fa angonan'i Jesosy eto mba ho atambatra Jesosy sy hitsangana anankiray hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra tonga eto tsika omena vo ao iny vo iny raha vo fihinanao tsy tombo iny fa iny vo iny tsy maintsy alainao dia zarainao tsy maintsy zarainao iny vo iny dia aza ketraka misy vo foana zaraina amintsika isan'andro hoany le vo tsakotsakoa le vo dia zarao le vo fa taty voangy nandray le vo pratike an'le vo dia namafy an'le vo dia nijinja an'le vo taty vero nandray an'le vo dia nandray an'le vo dia nizara an'le vo dia namokatra le vo zasy ianao andray vo rehefa avy eo tsakotsakoa le vo zarao le vo amen fa isy vokana io mety tsy androany mety efa omaly mety rehefa avy eo mety rapitso fa amoa io vokatra io hitondra vo eo amin'ny fiainantsika io hitondra vo io farany mandefera mamela eloka fandalovana ny eto an-tany tsy aleo hoe fankaty sa ahoana andao ary ndao tsika hitsangana andao hiteran'i Jesosy isaotran'i Jesosy ny amin'ny fitiavany sy amin'ny famindram-pony sory Jesosy fa miresaka amintsika foana izy ny amin'ireo zavatra magaga nataony ny amin'ny nanafahana tao anaty fitsangatsangana amin'ny anaran'i Jesosy izay voafatotra ao anatin'izany dia afaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay manome voninahitra anao zahay misaotra Jesosy fa ianao ny tompony teny ianao lay teny ary ianao no mametraka vo aty aminay Jesosy mba ho zarainay hiainanay ary hitondra vo eo amin'ny hafa Jesosy misaotra ny amin'ity ankonana mahafinaritra be ity Jesosy ny hafa mety miteny hoe fiangonana amin'ny bandy voadona fa tsy maninona fa manaiky izay ho atsanganao ndreto izay Jesosy ary vony izay hifampitantana hifankatia amin'ireo olona rehetrarehetra izay mety voadona na tsy voadona rehetrarehetra hizaran'izany vo amin'ny fitiavan'izany amin'ny manodidina anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misaotra Jesosy ny amin'ny fanafana izay ataonao sy nataonao ary mbola ho ataonao mandrakizay misaotra Jesosy raisoanao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay amen teka mahafaony Jesosy dia mahazotoerana vetivety Alleluia nokatra ny tenin'Andriamanitra sika ao amin'ny epistilon'ny Romanina toko 5:5 tonga dia ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy ary ny fanatenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomeny antsika no nentina nampidina fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika amen mahita an'ilay témoignage be dia be teo dia tena hoe izay ny fean'ilay izy alleluia fitiavan'Andriamanitra inona ny antony tonga anao eto amin'izao maraina izao tonga eto ianao mba hanao inona tonga eto ianao hijery inona fa tokana ny zavatra ankasitrahan'Andriamanitra ny zavatra ankasitrahan'Andriamanitra dia izay zavatra nomen'Andriamanitra fitiavantsika hitanareo rehefa ny zavatra nomen'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra dia afaka misitraka ny voninahitra feno azy izy satria izy ny nanome azy tsy ny fitiavanao no ilain'Andriamanitra fa fitiavan'Andriamanitra ao anatinao no ahafahanao mity ny hafa no ahafahanao mity an'Andriamanitra zay ny lazainy Jaona ny amin'ny epistiliny hoe tsy nitiavantsika azy fa nitiavany antsika fa tsy nitiavantsika azy fa nitiavany antsika alleluia mivavaka tsika tsy hoe manantena zavatra alleluia tsy hoe miandry valim-bavaka fa mivavaka tsika satria tiatsika izy ary tiatsika izy satria mato atsika teo amin'ny hazo fijaliana hitanareo raha ohatra ka zavatra ny tany no anantenantsika n'Andriamanitra dia tena ambany be fa ny zavatra rehetra no nomen'Andriamanitra atsika ao amin'i Jesosy Kristy ozy izy Abrahama Jehovah Jireh ozy izy rehefa nanolotra ondry Andriamanitra nasolo any Isaka Jehovah Jireh tsy hoe Andriamanitra manome fiara fotsiny tsy hoe Andriamanitra manome trano tsy hoe Andriamanitra manome vady fa Andriamanitra nanolotra ny zanany latokana ho anao amen mivavaka tsika tsy hoe mivavaka tsika satria matahotra ny overy any amin'ny elo tsy hoe mivavaka tsika satria tia hanitsaka an'ilay lalana volamena any an-danitra
fa mivavaka tsy tia satria tiatsika izy maty ho atsika izy amen ary tokana ny fanantenantsika dia Jesosy Kristy ny zavatra rehetra efa nataony ao anatsika ny fiainany efa nataony ao anatsika amen efa nohamasinitsika fa mila miombona aminy mba haneo an'izay nanamasinana antsika izay efa nohamarinitsika fa mila maneo an'izay fiainam-pahamarinana izay tsika isan'andro amin'ny alalan'ny fiombonantsika aminy amin'ny alalan'ny fiombonantsika aminy afaka nisitraka ny voninahitra rehetra izy ao anatin'izany rehetrarehetra zany hitanareo fotoana izao tena iovatsika ary zao ny problème n'Andriamanitra zay mifanena aminy dia tsy maintsy miova fa matoa ianao tsy miova mbola tsy mifanena taminy ianao ozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko fafolo hoe mivavahady ozy izy tokana mivavahady ozy izy fa ny mpangalatra ozy izy dia mananika ny jiolahy ozy izy no mananika ny vavahady io misy vavahady tokana tsy maintsy idiranao amin'ny alalan'ny finoana ho an'i Jesosy sy ny fibebahana marina aleloia tsy be dia be ny olona tsy nandalo an'izay fa nitsambikina fotsiny izy zay mahatonga ny olona averin-dalana satria nitsambikina an'ilay vavahady izy fa tsy nandalo teo amen fa rehefa mandeha eo anao miazaka za tsara mijoroa tsara metery io lalana io metery io lalana io arakaraka ny andro son'ny fotoana metery fa mifahasoavan'Andriamanitra miaraka aminao foana amen ary arakaraka ny andro son'ny fotoana mi-exigeant aminao Andriamanitra hitanareo ny apôstôly rehefa nanaraka an' Jesosy tsy zavatry ny tany nanantenany fa ny enjena ny nampanantenana anazy fa afatesana ny nampanantenana anazy fa noho ny fitiavana aleloia ary izay mihitsy ny tenin'Andriamanitra teo rehefa tonga ny fanahy masina namen'ny apôstôly feno ny fanahy masina ny apôstôly feno ny fitiavan'Andriamanitra tsy nisy motivation fa fitiavana hoy izy Paoly apôstôly ny fitiavana no manery anay ary izay no ahatongavan'ny fanahy masina manomana antsika izy Iona ho fofombadiny lehilahy tokana anankiray dia Jesosy Kristy tahaka ny egay nanomana ny Estera Iona amin'ny Aserosy mpanjaka manomana anao koa amin'izao fotoana izao Andriamanitra manala an'izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra ao androany ny roa sy ombona tanteraka aminy tsy maintsy miova ianao androany amen tsangano eo amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy minao fa tena hoe zay le izy alleloia fiovatsika tena sarobidy amin'Andriamanitra tena mivoatra eto ianao dia miova olom-baovao za ny sarobidy indrindra tsy hoe manana zavatra be dia be fa hoe za olom-baovao za vao vela eloko za madio fo za manana fitiavana ho zarainy ary ny problème ty zao tontolo zao ty tsy hoe olona mahay mitory-teny tsy hoe olona mahay mizara fa olona manam-pitiavana tsy ampifanasiny zao tontolo zao fa androany minao fa hita olona eto Andriamanitra alleloia ho fefany amin'ny lanitra ny tananao atolory an Jesosy ny tenanao atolory an Jesosy ny fonao mbola ao anatin'ny fankalazana amin'ny Pentecoste tsika izy mameno atsika amin'ny fitiavany alleloia Jesosy misaotra anao zany amin'ny fahatsaranao misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra fa tena hoe tena tianao zay ary ny fitiavanao narotsaka ao aty anatinay afahanay mitia anao Jesosy tsy zavatra raisy tsy zavatra afaka ny tsara raisinao avy aty aminay fa nomenao anay maimay-pony zany ka averinay amin'ny fiombonana sy firaisana aminao aoko izay tena iova tanteraka androany aoko tsapanay ny asarobidy sy ny alala ny fitiavanao ary zany miainana isan'andro satria fantatray fa fitiavana no miazona anay amin'ny fahamasinana misaotra Jesosy mankasitraka ny amin'ny fitiavanao raha andreny teninao zay amin'izao fotoana izao satria fantatray fa miresaka aminay tsirairay avy ianao aoko izay androany Jesosy anapa-kevitra eno izay androany anapa-kevitra Jesosy tsy ho mpanera ny fanjakanao fotsiny zay hoe ny hafa atao aminay dia zay tsy lasa fa tena tianay Jesosy izay miova mifanaraka manana ny toetranao manana ny fonao misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta amen teraka mafetsika ho an'i Jesosy andrasantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra Alléluia. Daotsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra ny mpanjaka atsika manana mpanjaka anankiray izay tsika eto sady tokana izy no antony ty fivoriany ty izy ny tia atsika izy mihevitra atsika izy manao opotsika izany fiainana mandrakizay zany ary raha tsy izy noho izy dia tsy tonga eto tsika asenao androany fantatra fa izy no nitantana atsika amin'ny alalan'ny fanahiny asandatony amin'ny lanitra ny tananao nitenena hoe ianao ny mpanjakako mandrakizay ianao no izy hatrehatr'izay ka ho mandrakizay Andriamanitra
misandrata manokana eto amin'ity fivorianyity indray voninahitra rehetra amin'ny fanovam-piainana amin'ny fanasitranana amin'ny fanafahana amin'ny fanovanany ao anatinay ifanaraka amin'ny sitraponao ny afo fitiavana miasa ato anatinay tsy avy aminay fa avy aminao halleloia misandrata mpanjako mendrika ao anao ny voninahitra sy ny fiandrianana mandrakizay halleloia oh jesosy misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderany no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy manala ireo entam-bavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka kiravoravo amin'Andriamanitsika halleluia oaziniaty sy voninahitra asandrato ny tanatsika anme voninahitra mpanjakatsika nandreso antsika nalevina mitsangana mike nifasana tsy natazonazy nifidera deu azy mandrakizay ilainanjesy tompony fanalay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Efananese Jesosy aitazisik ny ranomasy ufafany wawatranondray utapitraniady tsy oelai ny mpamondrisika izy manay ireo entamavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka fidera Jesosy Kristy panjakany panjaka Jesosy Kristy panjakany
sandraty ianao mpanjaka be voninahitra androany maraina ndeto zay rehetra mikoaka eo anatry ianao manoraka ny satroboninahitra eo tapondohanay eo atongotra ao zay fa ny fahatsarana rehetra eo amin'ny fiainanay dia tsisy avy aminay fa avy aminao na inona inona tsara na inona inona mendrika na inona inona fahasoavana na inona inona voninahitra dia atolotray tompo zato isanjato eo atongotra ao fampanjakanay ianao amin'ny anaran'i Jesosy iorakoraka izay hiderany anaranao fa mendrika ianao halleluja maza ho toerana tompoko halleluja manana mpanjaka isika te izy ny tompony contrôle sy ny fifehezana amin'ny fiainantsika sady zany manapaka amin'ny zavatra rehetra izy ary manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra zay ataony eo amin'ny fiainana niza zay tonga eto mino afa miasa amin'ny fiainantsika manokana indray izy androany ho voninahitry ny anarany halleluja tiako vatantsika androany ao anatin'ny fotoana foy ao anatin'ny sabotsy communion hoza raiko ao anatin'ny fotoana foy ny hoe omeo lanja ny zava-panahy omeo lanja ny zava-panahy avy amin'Andriamanitra ny zavatra sarobidy indrindra nomen'Andriamanitra antsika dia tsy vola tsy trano tsy fiara tsy zao tontolo izao fa raha ny tian'izao tontolo izao Andriamanitra dia ny manome atsika ny zanany latokana izy Jesosy ny fanomezana sarobidy indrindra ho anao ary ny fanomezana faratapony indrindra akoatra ilay sarobidy nomen'Andriamanitra dia ny fanahany Jesosy dia nilaza amin'ny Jaona 7:20 Jaona 7:20 vakitsika vetivety halleluja Jaona 7:20 ny 9:40 ary izaho angataka amin'ny ray ozy izy Jesosy ary ny ray hanomenareo mpananatra hafa mba eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hita na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra aminareo izy ary eo anatinareo ny fanamasina tsy fanomezana avy amin'i Jesosy fa fanomezana avy amin'ny ray valimbavaka Jesosy ho anao tsy ianao no nangataka amin'ny fanamasina ho ao anatinao fa Jesosy nangataka tamin'ny ray ny fanahiny ho ao anatinao ny fanamasina dia omeny ray zay manana an Jesosy ka tia nomena azy misy olona ato anaty baiboly navan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra dia mahavariana fa ireo olon'ireo tsy olona tsara fa raha mamaky ny tantara-piain'ireo olon'ireo anao dia hitanao hoe olona mampime izy kanefa ny zavatra mahavariana ny fidian'Andriamanitra izy inona ny nampiavaka an'ireo olona tsy tsara ireo tamin'ny olona tsy tsara hafa izay tsy nisitraka ny fahatsaran'Andriamanitra tahaka ny sitrahan'ireo olon'ireo an'izany tamin'ny fiarahany tamin'Andriamanitra hitako ato anaty baiboly ny sekret olona manome lanja ny zava-panavy amin'Andriamanitra ireo olon'ireo isika manokana ny Jakoba bokin'ny Romanina ry havana 7 ny 7:17 dia izao ny voasoratra ao fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao safady Romanina 7 ilay izy fa tsy 5 Romanina 7 ny 7:17 araka ny voasoratra hoe Jakoba ny tiako fa Esau no alako raha mamaky ianao tantara-piainan'i Jakoba mpamitaka izy olona fetsifetsy mpandainga vitany nangalatra ny anarany zokony mba hazahoana amin'ny fizokiny fa izy Andriamanitra tiako izy tsy ny nataoko ny tiako tsy ny nataony ny tiako fa izy Andriamanitra manana maso mijery anao tsy mijery ny nataonao fa mitianao inona le anton'le fitiavana tsy te hampianatra eto androany maraina hoe
na tsy mety aza ny ataonao dia tian'Andriamanitra foana ianao. Tsy izay le tiako zaraina androany. Fa misy zavatra tiako anokafanao masom-pananao fa arao tsara hatramin'ny farany aloha. Dia ho fantatra hoe ve zahay le tian'Andriamanitra ho lazainy androany ao anatin'ity fotoana fandraisana ity. Fa manina Andriamanitra ny tia mpamitaka. Tsy nataony nanakana ny fifidianan'Andriamanitra azy, fa ny fonon'Andriamanitra nanome lanja ny zava-panahy no ty tontolo hita maso ity. Jakoba nanana fo nametraka ny lanja ny zava-panahy ho ambony no zavatra hita maso rehetra. Nitantana ny fananany Labana izy, fa nilaza izy tsisy ondronao nohaniko izy izy, fa na zay maty tao amin'ilay ondronao raha tsy hitanao akory fa nisoloko tamin'ny ahy. Nataoko izay nahazahoana azy mangingina. Ny tombony rehetra tsy ho anao ihany ve ozy izy. Zany hoe tsy olona mora voafitaky tany Jakoba, fa olona manam-pahatsoloana amin'ny asarbidiny ny ara-panahy Jakoba. Fa izy aloha ty Jakoba ty talohany na Israely azy. Jakoba dia tsy izy fa lay olona no fidian'Andriamanitra. Rebeka dia nahafantatra ny Jakoba, fa fony mbola tao amboaka Jakoba no efa niteny tamin'ny Rebeka Andriamanitra fa firenena roa. Jereo kely ny boky ny Genesisy, tsy le fifidianana hatrany amboaka. Halleloia. Genesisy 3:20 ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Aroa Jehovah tamin'ny Rebeka, firenena roa no akibonao, ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrao amboaka ao. Ary ny vahoaka iray toko ahery no ny ray toko, ka ny zokiny anompony zandriny. Zany hoe Jakoba zany efa voafidy hatrany amboaka. Le teny fikasana Rebeka ny nandray azy. Rebeka zany nomen'Andriamanitra andraikitra alala ny antom-pisian'ny zaza zay ho akibony, hoe ny zandriny ho tompoy zokiny, satria ny zoko anompony zandriny. Mafantatrao, Rebeka rôle ny fanamasina. Talohana tongavana hoe eto an-tany, ny fanan'Andriamanitra dia efa mahafantatra ny Omega hitondran'Andriamanitra anao. Rebeka rôle ny fanamasina. Isaaka rôle ny ray père. Halleluia. Ary Esau naka ny rôle ny Jesosy. Tena tiany Isaaka Esau fa tsy Jakoba. Ny teny fikasana ho any Esau satria lamatoa izy. Ny tsodrano natao any Esau fa tsy ho any Jakoba. Jakoba nitoetra anday, tsy nahalala ny antom-pisiny. Fa zao kosa ny zavatra nahavariana ny amin'ny Jakoba. Ny tao am-pony Jakoba dia nanome lanja ny zava-panahy mihoatra no le zokiny atao hoe Esau. Esaka ndraitsika maolona any Esau sy Jakoba. Anome lanja sika ny fisokajiana ny amin'ny fifantohan'ny Jakoba tamin'ny zava-panahy sy ny zavatra nilan'Andriamanitra azy. Amin'ny 9:30 ka hatramin'ny 9:430 dia hitantsika ny zavatra nitranga. 9:30 ka hatramin'ny 9:430. Fa Jakoba rehefa naona zany 9:30 dia hoy Esau tamin'ny Jakoba, mba hanomeza ho aniko ny mena dia io mena io, fa reraka izany nanaovana ny anarany hoe Edoma. Fa hoy Jakoba, amdio amiko ary aloha ny fizokinao. Dia io kosa Esau, ro faty any aka mahaso inona zay fizokina. Ary Jakoba, mianinary amiko ianao aloha, dia nianina tamin'izy, ka dia namidy tamin'ny Jakoba ny fizokiny. Mba fantatrareo, marché conclu, vita le izy. Navarotra Esau tamin'ny Jakoba tokoa le fizokina. Noany le voanemba mena, vita le fizokina. Zany hoe vita amin'ny vidy varotra. Jereo hoe le fizokina zany tsy hoe nangalariny Jakoba, fa le fizokina tena voavidiny Jakoba ara-dalàna teo tamin'ny fotoana nampanona any Esau. Jakoba zany olona mangetaeta zava-panahy, tsy takatry Esau mihitsy ny lanja ny fizokina.
tsy fantany fa raha tsy zoky Esau dia tsy tsodrano azy Isaka satria lalàna mametraka ny lamatoa hitondra n'le teny fikasana hitondra n'le fahasoavana ao anatin'le tsodrano tahaka an'izay nandraisany Isaka azy tamin'ny Abrahama dia ozy izy Jakoba tsy possible nandraisako an'le izy raha tsy tonga zoky aloha satria zandry noho izany tsy possible raha tsy raisiko aloha le toeram-pizokiana afahako misitraka an'le izy tsy tahaka tesao le lanjan'le fizokiana ny vidiny Jakoba taminy fa ny zavatra nieritreretiny hafa mihitsy le tsodrano sy le fizokiana dia hitanareo zay natonga azy ny laza tamin'ny fotoana natongavany Isaka ny tsodrano any Jakoba azony Esau le azony Jakoba le fizokiana Esau le tsodrano dia izy amin'izay tsy rehefa avy eo namely indroany izy vao vita ny indroa lasony rasika ny Genesis toko vita amin'ny 20 amin'izay tsy takatry ny sainy le izy Genesis toko vita amin'ny 20 ny 9:30 ka hatramin'ny 9:40 vetivety zao voasoratra ary rehefa vita ny fitsofany Isaka rano any Jakoba ary vao nifidy Jakoba vao nidify Jakoba teo anatrehany Isaka rainy dia niditra koa Esau rahalany aviny za ary izy koa nanao an'ny pika nitondra azy tao amin'ny rainy ary hoy izy tamin'ny rainy aoka hiarina ny raiko ka hihinana amin'ny azany zanany mba hitsofa ny fanahinao rano aho fa hoy Isaka rainy taminy izy indray moa ianao ary hoy izy izany Esau zanakao lamatoa ary torakovitra indrindra Isaka ka nanao hoe izy ary le nakahaza nitondra teo amiko ary efa ninanako izany rehetra izany ary fontsombola tonga ianao ka efa nitsofoko rano izy ary notahina tokoa izy raha vao reny Esau ny teny ray ny teny taraina mafy dia mafy izy ka nanao hoe matsofo rano ry dia izao kory tiako eo ary hoy indray ny tonga ny rahalanao nanandoka ka nahalasa nitsodranonao dia hoy Esau motsy nandiva any anarany hoe Jakoba fa efa namingana indroa izy zao ny fizokiko efa nalainy ary indro ankehitriny lasany koa ny tsodraniko ary kosa izy tsy mba nitahiry tsodrano ava ianao hitanareo io ohatrany hoe nalainy ny fizokiko dia nalainy koa ny tsodraniko nefa zavatra raha ihany ireo tsy azo le tsodrano raha tsy azo le fizokiana zany hoe tsy manana révélation Esau lanja ny fizokiana na tonga azy namaritra azy raha vao tsy manana etaetara-panahy ianao dia misy zavatra dingananao tsy fantatrao zay no mahatsara ny fanananao ny Saint Esprit manokatra ny aty fananao anananao fanambarana nomezanao lanja le fanomezana tsy tokony ho negligenao fa tokony ho apetraka ao amin'ny toerana izay tokony isy azy tsy mahareteka ao n'Andriamanitra naverany Esau tsy sokatra ra-panambarana izy ny lanja ny fizokiana menao avy ianareo hiditra lalandalina kokoa tsika ny marina Jakoba sady ny fidiana no misokatra ny fiainam-panahy Jakoba amin'ny zava-panahy ary rehefa misokatra amin'ny zava-panahy sy nanome lanjan'izany Jakoba nataony ho sarobidy tsy nirara iny izay haninany tsy nirara iny ny zavatra rehetra fa jambo Jakoba ny amin'ny fahatsarany izay zavatra tsy hita maso nefa hitany Jakoba fa sarobidy ho azy amin'ilay antom-pisina ilana Andriamanitra azy tsisy nalalana io akoatran'ny Rebeka reniny vao nanomboka cansion film ao amin'ny Genesis toko 5:20 jereo tsara ao amin'ny Genesis toko 5:20 raha vakitsika ny zavatra nitranga azafady ny Genesis toko 7:20 manoko amin'ny 1 ka hatramin'ny 7:20 fa lavalava ihany le izy dia zao hovakiko aloha le voalohany fotsiny alleluia alleluia ary rehefa anty Isaka aripahana ny masony ka tsy nahita dia niantsony Esau lamatoany izy ka nanao taminy hoe anaka ary hoy izy taminy kosa inty ary hoy izy indro fa efa antitra fa tsy fantatro izay andro ahafatesako ko ankehitriny masiny ianao alao ny fitifiranao dia nitrano zana-tsipikanao sy ny tsipikanao ary makanesany atsaka iazao hanaovy any mpianaka ilay tiako ka ho eto aty amiko hoaniko mba hitsofa ny fanahako rano anao dia nitsimbola maty ary Rebeka nandreany Isaka ny teny tamin'ny Esau zanany lahy ary dia lasa nakany an-tsaha Esau nitady azy ao entiny
Ary Rebeka niteny tamin'ny Jakoba zanany lahy ka nanao hoe indro efa reko ny rainao niteny tamin'ny Esau raha lahinao nanao hoe iazao ka anaovy an'py hoaniko dia itsofan-drano anao eo anatrehan'i Jehovah dia tsy mbola maty aho. Zao zany io resaka io tsy hen'ny Jakoba fa Jakoba tany amin'izay nisy anazy. Rebeka ny nandre satria Rebeka eo akaikin'ny ray foana, ny fanamasina ao amin'ny ray foana. Dia eny le resaka tao amin'ny ray. Lasa mivoaka Esau nahazo révélation Jakoba. Tonga ny Saint-Esprit teny tamin'ny Jakoba misy programme ohatr'izao amin'ny lapany ray. Anomana izy sodrano ho an'i Esau. Esau lasa Jakoba tsy nalala ninninona ny fanamasina Rebeka. Le voarainy tamin'ny fanamasina fony izy bevoka hoe Jakoba ny tokony eo amin'ilay toerana naka an'ilay sodrano na tonga azy nilaza tamin'ny Jakoba hoe tonga ny fotoana andraisanao an'ilay zavatra nalazainy Andriamanitra tamiko fa tokony ho voarainao. Dia ozy izy hoe voozona amin'izany ozy Jakoba satria andangy amin'nkaka dia ozy izy alao hoany ozona. Zany hoe ny fanamasina zany miketika ahatonga anao izay tsy tokony handray izay ho azonao. Halleloja. Mba ahatonga anao hisitraka an'ilay izy amin'ny fomba tsy takatry ny sainao. Rehefa tonga nanantona ny Jakoba izy dia zao no nataony efitra ao anatiny vakio tsara fa lavalava ihany dia tsy vakiko lava be noho ny amin'ny fotoana. Dia ozy izy mangahy ianao ondra izay efa misy ao dia hoeto aty andrahoako azy. Ianao miditra fotsiny mitondra an'izay tsy nandrahoanao eo amin'ny kaky mba hahafahanao mahazo ny fony andraisanao ny sodrano. Zany hoe mitetika rehetra ahafahany Jakoba mahazo izay tsy tokony ho azy. Zay ny atao hoe grâce. Dia ny fanamasina ny Rebeka daholo avy amin'ny daholo nahatonga ny Jakoba nahazo le promotion. Ahoana ny fisehoan'ilay izy? Tsisy mahay mitsiro ny sakafo ny ingrédient tiany ray afa-tsy ny fanamasina. Dia ozy izy Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ny andininy fasivy ka hatramin'ny fefatra ambin'ny folo fa iza ny mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra fa tsy ny fanahiny ihany. Ary iza ny mahalala ao am-pon'ny olona fa tsy ny olona ihany. Dia ohatr'izany koa ozy izy Paoly tsisy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra fa tsy ny fanan'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra ny ananako ny sain'i Kristy, ny fihevitry Kristy sy anaovako ny asan'i Kristy. Paoly ny teny an'izany. Dia ozy izy amin'ny Baiboly maneho an'ilay izy amina image na sary. Rebeka rôle amin'ny fanamasina tsisy mahalala ny ray afa tsy ny fanahiny. Noho izany ny fanahiny mahafantatra an'ilay tsirokanina ahavoky an'i Isaka atonga amin'ny fony isokatra hitsodrano ho an'i Jakoba. Noho izany na ny sakafo afahantsika miditra ao amin'ny ray na ny révélation alalantsika amin'ny programme miafina ao am-pon'Andriamanitra dia tsy tanteraka eo amin'ny fiainantsika raha tsy miombona amin'ny fanamasina alohantsika tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Jakoba zany tsy nitondra sakafo nandrahony akory fa sakafo nandrahony fanahy ny reniny rôle ny Saint-Esprit ny netiny teo amin'ny ray. Dia normal be satria na ny ingredients ny épices tiany Isaka rehetra efa fantatry Rebeka daholo hoe entiny tsirony tela tiany vadika. Azareo fitaka ilay izy tsy possible mihitsy ny ahaizan'ny Jakoba an'izany. Dia noho izany nahazo tombony Jakoba sy noho ny amin'ny loatra fa noho ny amin'ny reniny noho ny fanamasina. Alleluia. Rehefa masaka ny ela-andro tonga teo amin'izay Jakoba dia mbola ny fitahana koa nasiana volonosy teny amin'ny ny salorany ny akanjo. Ny akanjo ny salorany ny akanjo ny Isaka tsemboka. Esau tsemboka fandehanany mandeha miasa zany no voasoratra ao. Dia rehefa tonga teo amin'izay Isaka safosafony ny tanany ohatry ny tanany Esau satria ohatry ny volonosy volovolona tsy ny Esau fa ny feony ozy izy ohatry ny Jakoba. Fa zao soan'ny Jakoba ny fahajambana ho an'i Isaka. Hitanareo misy anjara voatendry tsy mivoaka raha tsy misy fahajambana eo amin'izay tokony hamoaka azy. Satria raha ny safidimpon'i Isaka aloha no mifidy an'i Esau fa satria jamba izy dia tsy maintsy voafitaka anendry ho an'i Jakoba izay tokony ho an'i Esau ao am-pony. Ho aza vaikakely. Hitanareo amin'izay tsy miankina amin'ny mpanome le fahatsarana fa miankina amin'ny ray nanendry an'izay tokony homena azy. Tsy voatery rehefa tiany Esau rehefa tiany Isaka Esau
dia tsy maintsy ho any Esau zay zavatra napetraka Andriamanitra ao anatin'ny Isaka. Tsy fitiavana ra-pifandraisana maolona ny fanendren'Andriamanitra fa mason'Andriamanitra mahita ny ao am-ponao ka tsy olana na adino azy ianao fa raha fa manome zavatra lanja ny ara-panahy ianao, tapenan'Andriamanitra ny masony izay tsy tokony izara mba hahatonga n'ilay anjara tokony ho anao avy aminy ho eny am-pelantananao. Mba fantatra ve? Tombono any Jakoba ny fahajambany Isaka. Satria fantatr'Andriamanitra fa nisafidiny Isaka tsy ho Jakoba fa tsy maintsy Esau. Nefa ny famotsorana hatanteraka ny anjara voatendriny Jakoba ho Israely dia tsy maintsy ilana ny tso-dranony Isaka. Dia hoy izy Andriamanitra, Isaka azoko ampiasaina ary anisany une partie na apahany ampiasako any Isaka ny fahajambana izay tsy maintsy izorany mba hahafahany mamotsitra tsy hainao safidy diso avy eo amin'ny nofo ho any Esau izay tokony ho anjarany Jakoba. Andriamanitra mahita fa anjarany Jakoba ilay tso-drano fa tsy ho any Esau fa ny tsy nety ny fanekeny Jakoba hiditra amitaka naka ny anarany Esau andraisana n'ilay tso-drano. Fa izy moa ianao anaka Esau zanakao nefa izy Jakoba. Dia zao voatery nampiasa ny 5 sens Esau fofoniny aloha ohatra ny fofony Esau izy zany, fa ny feony ohatra Jakoba safosafony amin'izay ohatra ny volotanany Esau kosa zany lasa daoly amin'izay le tso-drano makany Esau rety amiko efa vonona koa le akanjo dia fofonina ohatra ainy Jakoba mihitsy le mirirana narirany tsara ohatra zao dia any amin'ilay akanjo tena misy tsembotsemboka ny nakany an'ilay izy. Dia mba fantatrareo ohatra zany ianao eo anatrehany iray tsy mendriky ny andray nininona avy amin'iray tsika raha tsy amin'ny alalan'ny fanamasina. Ary le jakety ny Jakoba nanaovany iny, ny Esau nanaovany Jakoba iny hitafio Jesosy Kristy. Dia fofony Jesosy ny enony iray ary ny fanamasina nanao ny nahandro teo amin'ny toeranao. Dia izay no natonga anao afaka misitraka ao amin'ny lapany iray izay tsy tokony natao anao fa niraisinao tamin'ny alalan'i Jesosy. Latsika tia-tanana mafy ao amin'ny fanamasina, tia hafa mafy ao amin'ny fanamasina. Zany ny atao hoe fahasoavana. Halleluja. Dia zao ny zavatra mahavariana, tsy adinon'Andriamanitra akory, tsy adinon'Andriamanitra akory Jakoba. Tao am-pon'Andriamanitra Jakoba fozy izy amin'ny fotoana anankiray Jakoba tsy maintsy miova ny zavatra rehetra. Inona ilay fiovany zavatra rehetra? Inona ilay fiovany zavatra rehetra? Ho avy ny andro tsy maintsy androvananao ho Israely. Fofofo amin'izay Esau hitady ny ainy Jakoba. Teo izy Andriamanitra iny fahatezerana iny tsy maintsy miatra satria nanota sy namitaka tokoa Jakoba. Zay maha-Andriamanitra marina n'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy complice mihitsy ny ao anatiny hoe famitahana ny Esau zany, fa izy Andriamanitra juste. Hitanareo? Ny asa Andriamanitra nanovany Jakoba, fampitolona amin'izay tany ampitadiavany Jakoba sy Andriamanitra. Raikitra ny tolona vizany Jakoba. Niondrika koa le anjely raikitra to match nul samy tsisy naninona. Fa zao ny zavatra nitranga andeha amin'izay ozy izy andeha maraina fa efa miposaka ny andro fa aloha andeha. Toetrany Jakoba faharoa tena hita mihitsy ny hoe tsy olona materialiste Jakoba, fa fitahinahina ihany no mbola tadiaviny. Nefa izy efa mpanambe. Ataoko ty reo ondry manosy rehetrarehetra manalina efa nataony teo aloha teo daholo reo Omeo any Esau any. Mbola tsy ritra nefa mifananana na dia efa lasany Esau raha rehetra sasany. Olona mahafoy zany izy fa tsy mifikitra amin'ny vola, tsy mifikitra amin'ny zavatry ny tany, fa mahafoy. Olona manana fo mahafoy ny zavatra rehetra. Ianao rehefa tena olona manome lanja ny zava-panahy dia tsy voafatotra
tany ty zany tsy nofonao tena eninao mihitsy ianao hoe tsy hoe olona mahietra be mamofy akotry atody zairina reny zany reny toetra reny zany a signy anaty hoe-pony Esau daholo reny mifikitra amin'ny abetsahany zavatra ananana. Jakoba tsy zany alefa andreo reo dia nefa izy a rehefa niona tamin'Andriamanitra avy mifampitolona dia izy hoe tsy avelako andeha no raha tsy tahinao a. Fa inona zany ny fitahiana amin'ny Jakoba? Raha ho an'ny sasany ny fitahiana ny fahabetsahany zavatra ananana nefa nananany dôly. Amin'ny Jakoba ny fitahiana dia ny fanovahan'Andriamanitra ny fiainany. Izy miova. Izy miova. Fa tsy ny fiainany ety ivelany miova, ovaina. Fa mpitolona tamin'Andriamanitra izy. Rehefa resy izy fika amin'ny fotopeny, resy izy raha nita maso, dia vao may izy ny tanindrazo no tsy navelany nandeha. Le anjely izay mifampitolona tamin'ny mandra-paraina ny andro, tsy navelany nandeha, fa fikiriny. Hitanao, rehefa miady amin'Andriamanitra ianao, ka resiny, dia izao no asehony any amin'ny olona. Ozy izy maintsy ny Jakoba, efa mifampitolona tamin'ny olona sy Andriamanitra ianao ka naharesy ozy izy. Normalement, raha ohatra ka jerena, rehefa manao boxa, zay kahony resy. Le anjely tsy isy kianiny, fa i Jakoba ny tratra. Nefa le Jakoba tratra indray natsanga ny tanany hoe anazy ny fandreseny. Ny atao hoe mpandresy amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia izay manaiky ho resin'Andriamanitra. Raha tsy resin'Andriamanitra ianao tsy aseho no mpandresy. Dia le fitahiana ho vaiko ny anaranao tsy ataoko hoe Jakoba ntsony fa ataoko hoe Israely. Dia inona ny zavatra nitranga? Raha vao Andriamanitra no manovanao, miova ny identité anao, miova ny mombanao ray manontolo, efa lasa ny zavatra taloha. Rehefa ianao ny tonga zanak'Andriamanitra aza manao fanao ny tontolo izao ntsony, aza miverina amin'izay zavatra efa nanafahan'Andriamanitra anao, efa olom-baovao ianao. Dia inona ny zavatra nitranga? Sabata Esau miandry Esau 2. Esau 2 no tadiaviny le Jakoba taloha. Le naka ny anarany tamin'ile tsodrano iny hoe raha vao maty eo kiaky tapahako ny lohany lahy. Zay mihitsy voasoratra anaty Baiboly. Mitady Esau 2 Esau. Fosisy Andriamanitra, aorian'ny feonana amiko, foanako le maha Jakoba, fa hovaiko Israely, olom-baovao mihitsy. Olom-baovao niona tamin'ny Esau. Noho izany, mialatsiny. Fa efa voafafa le Esau namitaka taloha, efa voavela elika izy sady nitsotra. Tany amin'ny Isaka izy no teny hoe za Esau, fa teo anatin'Andriamanitra izy niteny hoe iza ny anaranao, dia izy hoe za Jakoba. Zany hoe nitsoro le fahatsony, za le namitaka, za le zao, tena mibebaka izy. Fa vita amin'ny fibebahana toy izy Andriamanitra miova amin'izay ianao, tsy Jakoba ntsony amin'izay ary ianao, fa fako le Jakoba taloha, omeko le anaram-baovao atao hoe Israely. Alleluia. Rehefa niova le identité, voaka avy any Esau miaraka amin'ny sabatra hoe hvkl-andro any. Fa nijerena ohatrany tsy Jakoba ntsony le izy. Satria nahoana? Hita amin'ny fahavalo na ny devoly azy, sokafan'Andriamanitra ny maso ny alala, fa efa niova ianao. Efa niova ianao. Enoy, ny fiovana tsy fihetsiketsehana ivelany, ilana sitraka ety ivelany eo masony olona niova. Fa ny fiovana fiainam-panahy ao anatin'ny ova, hita ny devoly na ny devoly raha mahita hoe tena niova io. Ary rehefa tena niova ianao dia zao ny zavatra mitranga. Enoy, rehefa tena niova ianao dia zao ny zavatra mitranga. Na ny programa mpandringanana tia ny devoly ampiasaina, eny ampelantanan'izay tianao ampiasaina andringananao aza, lasa oroka ny fampahitana vidy hitondranao any amin'ny destiny na ny anjara voatendrinao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Andaontsika iteny hoe misaotra fanahy masina. Ka ny fanahy masina rehefa miasa avy any amin'ny ray, tovadreo ny tananao fanahy masina avy any amin'ny ray. Ho anao amin'ny alalan'i Jesosy. Ny ray ny manome ny fanahy masina fa tsy Jesosy, fa valim-bavaka Jesosy avy amin'ny ray ny fanahy masina amin'ny alalan'i Jesosy, ao anatin'izay mino an' Jesosy sy mandray an' Jesosy. Tsika isaina amin'izay, afaka manondroso tsara vetsika hiditra amin'ny votoatin'ny mesazy amin'izay zao. Zao ny zavatra nitranga. Tsy olana na tsy tiany Esau na tsy tiany Isaka ary Jakoba, fa izy miprefere kokoa, misafidy kokoa any Esau. Fa ny ray ny manendry izay tiany omena sy mifidy izay tiany hofidiana.
voailiky Jakoba fa hitandray fa tokony ho azy ataovy amen moa noho zany amin'ny fomba rehetra tsy maintsy tonga eo amin'izay antom-pisiany ilana azy Jakoba ary nampiavaka ny Jakoba le toepony Jakoba manome lanja ny zava-panahy. Mitiafa mafy an'Andriamanitra, mitiafa mafy an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Nandresy Jakoba sa tsy nandresy? Ohatr'izay koa Jesosy teteny aminareo raha nitiany Jesosy hoe Jesosy no antaniana dia Jaona nomeny ny fanalahidy ny fiangonana sy fanjakana lanitra sy ny fiangonana fa tsy Petera. Tiany Petera fa mbola tiany kokoa Jaona. Ny alina mihitsy ny mpianatra 120 ny amin'ny fifankatiavana misy eo amin'ny Jaona sy Jesosy. Andeha mba ho azavaiko dia ho tantaraiko dia ho hitanao fa teny ilaiko ilay famarina ndray ho ay mandraka izay avy amin'ilay ray sady tsy miova. Halleluja. Fa tafatoetra fenao no mila miova mba tsy tarehetrehitra izay no afatro androany. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Jaona toko faraky amin'ny roapolo. Jaona toko faraky amin'ny roapolo. Teny voaray ho antsika manontolo. Jaona toko faraky amin'ny roapolo. Ny andiny faefatra amin'ny roapolo. 21-24. Ny anaran'i Jesosy. Jaona 21. Manomboka amin'ny andiny faharoapolo azafady. Dia nitodiky Petera ka nahita ny mpianatra izay tiany Jesosy manaraka. Dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoanana ka nanao hoe tompoko iza no hamadika anao. Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy tompoko inona no amin'ity lehilahy ity. Toy Jesosy taminy raha tia kitoetra izy mandra-piavaka ahoanao inona zany manaraha fotsiny ahy ianao. Tanao tena hoe samy ao anaty fivoriana zao dia Jaona mba miankinankina mba makafafo. Eo tratra ny tompo avy any Petera mitondra be mihitsy fa mifaninona rehefa inona ny amin'ity lehilahy ity. Masa nitoroteny tamin'izany ny hery ny fahasarotam-piaro. Dia ozy izy Jesosy ahoana inona izy nahazo paquet ahoana inona napetraka eo izy mandra-piavaka zany hoe Petera Jaona sy Jesosy zany tena mifankatia. Raha nyty Jesosy zany any amin'ny Jaona daholy na fanalahidy. Halleluja. Na ny fiorenana apostolika sy ny fiangonana Jaona. Dia tiako fantatro tsy miankina amin'izay tiany Jesosy le izy fa fanomezana avy amindray. Tonga amin'ny fotoana anankiray nanontany Jesosy tonga amin'ny fotoana ny testa. Matteo 16. Eskely eny vetivety mahafatifaty eny ty baiboly ty. Ny andiny 5:20 ka hatramin'ny andiny 20. Fa hoy Jesosy taminy fa ianareo kosa manao ao izy. Tonga dia tany amin'ny Simona le izy ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao. Io fahasambarana sotrano sambatra ianao ry Jaona zay no tiany atao. Fa teto tsy Jaona natsilo ara-panahy omeo lanja ny zava-panahy. Tsy Jaona natsilo ara-panahy fa Petera. Sambatra ianao ry Simona Bar Jaona fa tsy nofo amandra naneo anao izany fa ny raiko izay any an-dandra. Ny ray no nifidy amin'ny Petera raha tsy Jaona. Jesosy mifidy amin'ny Jaona. Ny zavatra tiako hiditra anatin'ny fonao. Ny zavatra tiako hiditra anatin'ny fonao. Ny zavatra tiako hiditra anatin'ny fonao. Ny safidin' Jesosy Jaona fa ny safidin' ray Petera. Dia ozy Jesosy sambatra ianao satria ny raiko tamin'izany mbola tsy nomena ny fanamasina.
fa ny ray name amin'ny petera fahalalana ao anatina fisokafany zavatra ara-panahy. Nalala amin'ny petera any Jesosy hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Sambatra ianao ndraikitra ny an-tanitra naneo anao an'izany tsy maintsy fitsoranako ary za milaza aminao hoe ianao ny petera ary ambon'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako na tiako ahorony Jona ary vavady ny fiainatsita tsy aresy azy. Fa 2020 omeko anao mifanalahidiny fanjakany lanitra ka na ina na ina fezina eo ty ambony tany teo fezina an-danitra ary na inona vana eo ty ambony tany teo vanany an-danitra. Fa iza moa ty petera ty tena mitombona ave fa olona misokatra ho amin'ny ara-panahy kokoa amin'ny apôstôly 12 izy. Tena misokatra mihoatra noho ny rehetra izy. Nohitra landala kokoa isika. Dona jerentsika kely aza dinoana fa misy confirmation be deaibe ny mahavoafidy amin'ny petera mihoatra ny apôstôly rehetra. Tsy hoe Jona satria tiany Jesosy izy. Tsy hoe ratsy Jona akory fa manatombo koa Jona amin'izay tombo ny ananany. Fa petera tena niavaka tamin'ny 12 fa iza moa petera? Voalohany toepo petera le manana fo mihevitra ny hafa. Niara-ny asa tamin'ny aratony petera Jesosy eo amin'ny Luka 5 ny 9:1-11. Vao niditra Jesosy tonga dia tao amin'ny lakan'ny petera ny nandray azy. Aratony petera ny nampiasainy satria hitan'Andriamanitra hoe aratona olona manana vision ngeza tia mizara. Voafeny le arato tsy hoe nitady hevitra izy hoe mba indramiko ny lakanareo, tsisy an'izany ao anaty baiboly fa ny fenony daholo dia samy nanana ny azy daholo izy telo lahy. Lakana telo zany miampiny anazy, roa fanampiny dia ny anazy telo miletaleta feno trondro. Dia ireo trondro fenon'ireo tsy hoe ny dribleny petera ho anazy hoe rehefa ary mivoaka ary dia avoakako fa ameko kely ihany ianareo. Fa rehefa nara izy tamin'ilay arato goavana dia mizary tsy problema mihitsy zany, tsy marary kory izy mizara an'ilay satria fantany hitan'ny tompo hoe manana fo azo ny ampiasain'ny petera. Olona tsy voagejany tany zany ny fony, tsy be kajy be anatombony eto ambonin'ny tany izy fa manome lanja ny zava-panahy izy. Faharoa, matoa zava-teretanao tory vao azonao dia sarobidy aminao. Fô amin'ny 9:1 ny ekoaka izy faly izy dia jereo ny 9:1 amin'ny Luka 5 fa nanantsona n'le sambo lakana feno trondro zareo miaraka amin'ny arato dia adinony zareo teo tsy fantatra ny toyny na sisy teo ve le isa ahoana fa lasa izy nanaraka an'i Jesosy. Ataony efa kitsika kely zareo tsara ny Luka 5 vetivety amin'izay mba azosika tsara moa e. Ny 9:1 ary rehefa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy dia nahafohy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Nahafohy ny daholo ny zavatra rehetra teo fa lasa izy nanaraka an'i Jesosy. Hitanareo olona votsitra amin'ny fifehezan'ny zavatra ilainy eto ambonin'ny tany fa manome lanja ny zava-panahy petera. Rato fa nanaraka an'i Jesosy izy. Zay rehetra nananany nanahirana azy ny aretany tory nahafoiny fa lasa izy nanaraka an'i Jesosy. Ngata adintsika ny tantara tamin'ny tafiotra tao anaty lakana rehefa milodobo ny lakana i petera ny tonga dia niteny hoe mifoazy ianao fa maty zay. Dia fo Jesosy hitandre mandeha fotsiny hoe mitsara tony le izy dia tony koa petera nitranga fanondroany le tafiotra fa hoe Jesosy ohatry matototany anatin'le tafiotra. Petera rery ny samy teny hoe raha ianao dia tsovy anantona anao. Za efa nandeha ny epitany Nosy-be ho any amin'ile epita avy any Nosy-be makany Ambilobe. Efa nandeha tamin'ny lelanelany kely nazaka azy considéré an'i Jesosy teo amin'ny toerana maizy azy tena maizy azy mihoatra ny apôstôly 12 hafa rehetra. Voaka ny lakana izy fa zay lehany any alehany na tokony fitiavan'i Jesosy izy. Matoa natao ohatra izy ka dobo tao anaty tafiotra ny erika kely midika fa tsy mahay milomano izy. Fa zao nandeha mivoaka ny lakana olona tsy mahay milomano rehefa niteny Jesosy hoe avy. Manana tompony izy satria miconsidéré an'le teny hoe avy ho ambony noho ny ainy. Ianao ve tonga eto mihaino teny-pahamarinana
efa mba tao anatin'ny fonao ve zao zay niteneran'Andriamanitra anao dia niraisinao ary adinonao hatramin'ny ainao ary fa inona ny ainy fikiranao ka mbola hitoeranao anatin'ny fahotana ampandeferanao ny tenin'Andriamanitra tsy mihevitra zava-panahy ianao ny fanamasina mitady olona anome lanja zava-panahy no ity zao tontolo zao ty fangazany any izy io Petera io Petera io le niteny hoe efa nafoy ny zavatra rehetra zay ka inona ny tokony ho anay Petera zany vao nahitany Jesosy adinony hatramin'ny zanany hatramin'ny vadiny hatramin'ny rafozany ary voalaza amin'ny baiboly fa nanana rafozana izy dikan'izay nanambady aman-janaka izy fa nytantara mivady aman-janany tsy voasoratra anaty baiboly satria nentina nohatra ry zareo hoe tsy hitantsony Petera nandeha nanjony fa nanaraka an' Jesosy foana anareo velony ty fivavahanareo ty ry Petera dia rehefa ranany soran'Andriamanitra fa mba nanavy le rafozany dia ohatrany hoe fofaty dia ozy izy Petera amin'izay hoe andoba tena asio kely aho fa tsy votsitra mihitsy ahy alleloia dia voasitrana le rafozam-baviny dia ozy le rafozam-baviny mandana miaraka amin'i Jesosy foana ianao fa tena tsara kay ny zavatra ataonareo halleloia fa Petera zany vao nahitany Jesosy tonga dia jambany anarany jamba misy zavatra tsy azonao le izy misy zavatra tsy azonao le izy tonga dia jamba manome lanja ny zava-panahy tsy voafatitra Petera tsy voafatitra izy atsika jerena ny trano Matteo 7:20 ny andininy fa 5:20 ka hatramin'ny 7:30 le Petera mivoaka ny lakana ny ambony rehetra tafajanona fa Petera rery mivoaka nanome lanja ny zava-panahy izy ary le voalazako teo hoe fa nafoy ny zavatra rehetra zay ao Matteo 7:20 andiny fa 7:20 ka hatramin'ny 7:20 dia Jesosy namaly amin'izay tsy misy olona nafoy trano nafoy vady nafoy zanaka nafoy zao rehetra zao no ny amiko ka tsy andrevy zato eny izy amin'izao fiainana zao ary amin'ny fiainana ho avy mbola manga ho fotsiny zany hoe ianao zany eto ambony tany ny zavatra tena tian'Andriamanitra ho hita eo aminao olona votsitra ianao tsy vesarany filana fa maivana eo am-panimpona misy olona eto tsy haiko na azonao zavatra tiako zarainana tsy azonao fa le zavatra tena tiako atongavana androany ny fanananao mihitsy fahatsapana ao anaty votsy teo am-panimpona mifankahita ara-piombonana amin'Andriamanitra ny atonga anao karazan'olona mahoatrotrotra andry Jakoba hotronona ohatrotrotra andry Petera hotronona le toe-pondry zareo mihitsy no afy dia velariko eto le toe-po ohatrotrotra zao le olona mety amin'Andriamanitra manome lanja ny zava-panahy zany mihitsy izy zareo fa nafoy ny ankonany mihitsy Petera nanaraka an' Jesosy izy Matteo 7:20 lina sy ty zava-panahy Petera ao Matteo 7:20 ka hatramin'ny 4 fantany tahaka ny nahalalany any maizy azy an' Jesosy Matteo 17 1-4 teo fiovanendrika ny tendrombohitra fiovanendrika teo Petera Jaona Jakoba Jaona sy Jakoba tsy misokatra amin'ny vision-dry zareo mahalala hoe Mosesy io na Elio fa Petera tonga dia niteny andaontsika ianao laitely eto Jesosy tonga dia miresaka amin'i Jesosy izy ny ray ho an'ny Eli ny ray ho an'ny Mosesy dia ny ray ho anao fa nga Petera efa teto tany tamin'ny andron'ny Mosesy teto izy tamin'ny andron'ny Eli fa maninona ny tonga dia hainao Mosesy sy Eli reo ohatra nahalalana hoe jerenao Kristy zanak'Andriamanitra velona misokatra amin'ny zava-panahy izy hitanareo le izy misy révélation apetraka Andriamanitra ao anatinao rehefa manome lanja ny zava-panahy ianao toe-pola izy fa inona mampanoto any olona fitiavana tombony tsy marina fa inona mampanoto ny fieritreretanao mieritreritra ianao fa ohatranao le olona zay tombony azo rehetra dia anao alahelo amin'ny zavatra tsy fantatra ao akory fa mety tsy ho an'le olona le izy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia maninona mijanona eo rehefa voafora ny fonao adinonao zao rehetra zao aiza ny fanjakan'Andriamanitra teteny aminao a fa naniasa safira ne raha ndresaka Andriamanitra taminy hoe avaroto ny fananany rehetra ho an'ny mpino mba hitarafana amin'ny fahamarina ny fikitra sasy ny fikitra
nandefa 50% izy fa tsy dimma akory fa maty izy satria nandaingy zay navary nitazomy de ozy izy petera fangatso anao ihany le izy tamin'ny fotoana mbola tsy namarotanao azy fa rehefa mifanaraky tsika nandaingy amin'ny fanamasiny ianao misy idirany amin'ny fatokianao sy fanomezanao lanja ny fanjakan'Andriamanitra ny ahitan'Andriamanitra fa votsitra ianao eo am-panompona azy misy zavatra ahinao kely zany mahatonga anao matahotra ny ho faty fantatranao fa misy olona mijaly be rehefa hiala eto ambony tany le multimilliardaire reny alohan'ny afatesany ny dojako ny mersako ny tranobeako mbola nisy sy nyvisiteko akory dia tonga eo anatrehan'i Jesosy hozy Jesosy niandrasako taminao tamin'ny fotoana nanomezako anao ny zavatra rehetra dia ho amin'ny fanjakako ho aniza zao zay nilozanao tany ka ny fikiranao tao am-po hoe nianinako dia memebe le raha mifilesy anao ohatr'izao ny nifa zany nitazona amin'ny fonio e mety aty io alive sary atsainy fa ho hitanao hitany fanahinao hitany fanahinao e alive sary atsainy fa ho azonao ho azony fanahinao ho azony fanahinao zay rehetra nampanantenay ninonino nalazay tambazotra mpamonjey tsy misy tsy any omeny zay hitany taminy ray zay tena nokasay raha mino anao de ho vitay tsy misy zavatra tsy hay alive na tsisy nandre alive na tsy misy mahite avy any an-danitra fefavomane alive hoe alive fakio ny abakabake alive amin'ny vavake izy mahay manao mihoatra no zay notonony mahitanao misokatra amin'ny ara-panahndro any hitako ty marainy ty maray mpitsaranao atsika teteny azo anomboka ny rally de miracle grand rally zany a structure mbola tsisy oatra zany fa goavana be nao ampiasaintsika ny mahajanga ny sonao tena raitra tena angeza tena tsy miteny aminao hoe dizaine de millions no omanina ao anatin'le izy fa ny amina centaine de millions no miandry atsika eo anatin'le izy mety tsy afaka ianao mety tsy afa manoatra ianao tsy fanentanam-bola le izy tsy miteny hoe manaovy ianao an'izao non raha vo amin'ny fo tsy mety aza manao nininona rehetra tiako anananao fofandraiky amin'ny zavatra ataonao ny fananao no important amiko ary eo le mason'Andriamanitra mahita ozy aloha tamin'ny Abrahama i Abrahama manana teny fikasana sy programa be ho an'ity rangaty aho izy Andriamanitra teny jerena ohatr'izao i Abrahama sura avy afa zavatra goavana be ny aty amiko tiako mena azy tiako ampiasana azy fa ety ve mifony io mahazaka an'le izy teo Jesosy ny qualité ny zavatra tiako mena ny Abrahama tsy vitany toepon'ny olona mbola mitapikipikitra raha-pitiavany eto ambonin'ny tany fa zavatra tiako amitsora anazy eto zavatra tena tonga lavitra azy tenjery azy ohatr'izao Andriamanitra teo izy Andriamanitra aloha testeko ka i Abrahama ty angahinao atoloha Isaka ho fanatitra lehilahy tokanao tsy niteny Abrahama hoe ray io alavy daholo zay tianao alaina na nitendromboatra nomena ho ahy na ny fananako sy terenako hatramin'izay fa le tokanaiko sady efa antitra mba avelao mba hijanony aminahy non hozy Andriamanitra fantatry hoe aiza ny fonao
dia zao any amin'izay misy mifonao mihitsy no atakeko alefa sy Isaka hoe toy izy Abrahama no misy va ety irikoto hoanao ry tompo be fitipanao izao rehetra foko rehefa lasa dia ny amiko manontolo koa e ny foko lasanao re iray malalao jereo ty zanaka miantoraka napetraka teo amin'ny alitara Isaka ozy Jesosy ozy Abrahama tsisy vavaka an'izany a mafiamiko ny zavatra ataoko fa ianao mono mampanao azy tsisy an'izany ndraisy ny antsy tonga dia ozy izy hoe raha tiano ilainao dia atolotra anao nasaky Abrahama izy any navozo Andriamanitra ok jery atrika esory ny antsy fantatra tokoa fa ty ahy ianao tsy nazonao na ny zanakao azy minina aminao ahy Abrahama zany nataonao anà ohatra zany ohatra manao zany tonga Andriamanitra ohatra ny hoe latsaka ny leliny sy ny zany sy nataonao anà amin'olombelona eto ambony tany avy aminao ny poirany taranaka sy tahiko an'ity tany ity zany rangano izy tena ozy izy Abrahama wow ino ty teniko ty zavatra anankiray ino tenio ho avy ny andro ho any amin'i Jesosy tsika ho fantatrareo ny lanja ny zavatra zaraiko sy ny eo am-poko mizara an'ilay izy fantatrareo ny sarobidy ny fanjakany ataovy sarobidy ao am-ponao ny zava-panahy sy ny fanjakany atao visan'ny miasa saina ianao ahoana ny anaovako an'izao Andriamanitra inona ny andrasanao amiko inona ny ilainao ny amiko dia hitako ianao hitsoro tompo vonina tia farapeterana fo ny zavatra rehetra ny ankonany ny aratony le izy anie tsy hoe akory ianao tsy ho tahiny tahiny ianao fa mahatonga le fitahina tsy mety tena à 100%. Ny fonao miraikitra amin'le izy fa raha vao tsy ao fotsiny fonao dia mety le izy sotra fanahy masina mo misy va ety irikoto hoanao ry tompo be fitipanao izao rehetra izao ny foko lasanao ry iray malalao jereo ty zanaka izay miantoraka aminao mo misy va ety irikoto anao Jesosy sakay zavianao miarady izao tena tovy amin'ny fona hoe tia azy ianao ny foko tianao oneno anjakao
fonao an'Andriamanitra androany maraina. Tovy azo antoka ny firaisanao aminy amin'izao fotoana itenenako izao. Tianao loatra Jesosy. Teo anatin'ny fony sy ny fanahy ny ray manontolo ny fiheverana anao. Maminy loatra ianao. Androany tiako hisokatra ny fonao amin'izao ora sy minitra sy sekondy izao. Alala ny asarobidy ny fitiavany ianao sy ny fifidianany ianao. Fataro fa betsaka ny olona eto ambonin'ny tany ny tsy mahalala azy fa ny fanahiny nampahafantatra ny marina ny aminy momba azy ho anao ao anatin'ny fonao lalina. Izy ny mamiantsika révélation. Izy manokatra ianao anatin'ny fotsika alalantsika ny fahamarinana momba azy. Daontsika hiteny aminy. Raha misy ny tsara indrindra iriko mihoatra noho ny zavatra rehetra dia niombona aminao, niaraka aminao, nitoetra eo aminao mandrakizay. Sokafony ao anatinao androany maraina. Tenena amin'i Jesosy alohany andraisantsika ny fanasany tompo. Androany Andriamanitra manolotra ny momba rehetra eo anatrenao. Tsy tonga teto ianao hitady vy be dia be. Tsy tonga teto ianao hitady laza ho anao. Fa tonga teto ianao ho faty haka ny toeranay. Adininao na ny tenanao sy ny fiainanao azy noho ny fitiavanao azy Jesosy. Ary noho ny fitiavan'i Jesosy ianao manokana ihany koa. Aza misaina hoe zany izao tontolo izao zany dia olona be dia be fa ianao rery aloha. Fa na ianao rery azy, na ianao rery azy ny teto ambonin'ny tany dia maty ho anao io Jesosy. Zany mahatonga ny Isaia mpaminana milaza, ino efa vita tombo-kavatsy eo ampelantanako ianao ary mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. Ny amin'ny famonjenany dia pantsika izay teo tanan'i Jesosy namantsiana azy dia marim-paneho-pamantara ny hita maso. Efa vita sony ny famonjenanao. Daontsika isaina androany maraina. Raha iombona aminao a Jesosy, hinana ny nofinao sy sotro ny ranao dia nanantoka ny famonjenao feno amin'ny lafim-piainako ray manontolo. Ny fanahiko, ny aiko, ny ao anatiko ray manontolo. Anao a Jesosy, anao mandrakizay aho. Dia hiavana aminao, iombona aminao, anao ny sitraponao. Raha mbola mety misy ota mahazatra anao, haneneno zany fahamindra fo aminao Andriamanitra. Ary androany hery famindra-po hiasa eo ny fiainanao. Jereo le ranabavy ny tsoro vavolombelona. Tena izay mihitsy ny atao hoe vavolombelona. Tsy menatra intsony izy satria tsy verina amin'izay zavatra tsy nety nataony. Mety ny saina izy fa tao fitsangajangana. Mety nahitany fifaliana satria mafy ny pression tao an-trano. Fa rehefa nandray tenin'Andriamanitra izy dia nasanjoro izy hoe tsy mpitsangajanga intsony fa efa nivonjen'i Jesosy. Zany vavolombelona tiany Jesosy ho hita sy ho reo amin'ny fiainantsika. Tsy hoe manompo an'Andriamanitra miafina ao anaty hoditsika fa miaina ao anaty fahalalahana, ara-piombonana, ampitiavana amin'ny raintsika izay tiantsika, amin'ny fitiavana mandrakizay. Tianao Jesosy. Tsarovo izay nataonao anao, tsarovo ny aretany anao, tsarovo ny famindram-pony sy ny fitiavana. Ary ao anaty fiombonana mahatsapa halalana fitiavana ngeza sady goavana ao anatinao. Jesosy io, tsaroako tamin'ny alina izay namadiana anao dia nandray ny mofo ianao. Ary efa nisaotra ianao dia niteny hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo. Zao natao ho fahatsiarovana misora azy. Tahaka izany koa ny ranom-boaloboka maneho ny rahany. Tia ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo famelana ny fahotanareo. Ka anao vinareo mihinana amin'ny mofo, amin'ny tony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesako ianareo mandra-piaviko. Misora azy. Anao zay Jesosy, anao mandrakizay zay. Ny fonay sy mombanay manontolo dia anao. Ny foko Andriamanitra ny fiainako. Ny fiainanay tsirairay avy ny ao anatin'ny fonay. Anjakao fa mba teo tonga amin'izany dingan'izany zay. Mety hoe sarotra ny fahitana ian'izany ao anatin'ny fonay ao. Fa izay kosa Jesosy mahazo antoka. Tena mahazo antoka izay. Fa ho tonga amin'ilay fiainatry ny fahatanterahana ilainao zay. Tsy noho ny aminay fa ny fiasan'ny fanahy masinao. Hozy lerana bavy teo hoe tsy reny akory fa afaka izy. Tsy rena akory fa afaka koa zay Andriamanitra. Amin'ireo famatorana rehetra, amin'ireo fahazaran-dratsy rehetra, amin'ireo karazan-javatra tsy mampahazo aina amin'ny fanahy masina rehetra. Andalo Pentecoste zay androany. Ary Pentecoste amenoana ho anay
amin'ny fahatsara-panovana ao anatinay ary ny fahafelonao eo amin'ny fiainanay satria tianay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika ity-tanana mafy eo amin'ny tompo a. Mahazo toerana vetivety anao fanatitra ho an'i Jesosy sika. Saina tanteraka ihany koa filazana. Aorian'izay aza mbola misy mihetsika fa hivavaka ho anareo. Alleluia. Miarabantsika anay amin'ny anaran'i Jesosy a. Anatanteraka ny fanatitra favolon-karena sakrifisitsika tadidio. Fa tsy hoe manome vola ianao dia ataonao anatin'iny fanatazana iny. Fa zava-panahy ilay izy. Raha manana an'izany fahatakarana izany tsika dia ho tsapantsika tokoa zavatra izay ataon'Andriamanitra. Alleluia. Fotoanantsika eto amin'ny asa fanompoana raha riva moa zany a mijery ny hvkl-mission izay afaka manatanteraka an'izany amin'ny fotoam-bavaka izay tanterahana any France. Raha pitso tsisy fiangonantsika fa kosa ny eo amin'ny Christian Life Palace dia misy fotoana rahana amin'ny pasteur Sandratra. Latsinaintsika tahaka ny mahazatra dia ny marina fa lundi de Pentecôte tsika fa misy fotoana foana dia ao amin'ny Super U Analakely deuxième étage manomboka amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany dia misy fianarana tadidio fa tsy hoe falifaly fotsiny hoe satria manana ozaraina mpanompon'Andriamanitra dia anatanteraka fotoana fa zava-panahy ilay izy. Mila tezaina ny ao am-pontsika, mila mianatra tsika isan'andro satria eto amin'izao tontolo izao izy ny tompo feno fahoriana matokiza efa nandresa an'izao tontolo izao. Ianao tsy afaka ny andresa an'izao tontolo izao raha tsy miaina sy miombona miaraka amin'i Jesosy, mianatra tenin'Andriamanitra. Dia izay ny ilavana an'ireo fotoana isa marain'ireo. Tsy fitiavana ny tea hitanao kory na tea hitanao foana ihany arany mpanompon'Andriamanitra. Tena tea hitanao izy aloha amin'ny aran'ofo, tena tia no hita daholo tsika isaky ny latsinainy talata larobia. Raha mba sitraka ao dia mba atao izay mba tian'ilay ray aman-dreny fa tsy dia izay loatra fa atao izay tian'Andriamanitra. Amen. Mba hitany ianao hoe hoay tena mikatsaka amin'ny fanjakako mariny ity mpanomboko ity dia tonga izy latsinainy tsy voatery hoe manana olana ny olana mamonjy sao dia hoe raha vao any dia tsaraina hoe tena be problema be ty olo ity dia mamonjy sekoly mpamana olana. Fa matoa ianao atsoina makany dia mety ianao ny ilain'Andriamanitra ho fitaovana hamany ny olan'ny hafa. Amen. Dia ohatr'izany koa tsy hoe ny marary daholo ny tonga rehefa talata dia tena inona ngamba matoa tsy mitondra beky ty olo ity dia marary be any anatin'ny tsy fantatro any. Tsy voatery marary ny tonga eo. Raha misy moa marary dia tena osotranona amin'ireny sekoly ireny. Amen. Fa mety misy marary manodidina anao dia ianao no irahan'ny tompo. Zany anie dikan'ireny fotoana ireny. Larobia zao dia sekoly mpitahina sy fanambiana tsy hoe olona mahantra daholo makany. Alleluia. Fa ny tena marina ny olona te ahita an'Andriamanitra, ny olona mamonjy sekoly. Amen. Raha antsika ireny fotoana ireny. Misy ihany koa fotoana iarahantsika amin'ny tativery zao ao amin'ny PK0 amin'ny 4 juin. Dia tsy hoe tena mahafinaritra be tativery sy ny hirany fa dia hoany fa za te hiankohoka amin'Andriamanitra. Amen. Dia raha roatra ireny fotoana ireny amin'ny 4 juin maimaim-poana ny fidirana nefa mbola omena invitation ianao. Dikan'izany karaha Andriamanitra misisika amintsika. Amen. Dia araka nefa nytenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo moa misy ny grand rallye de miracle izay tanterahana amin'ny 16, 17, 18 juin ho avy izao any Mahajanga. Dia izany fotoana izany antsika mety hoe samy andeha ho any dia samy hiezaka amin'ny fanompoana fa tadidio fa misy tombony ara-panahy ilay izy. Misy fanahy mila vonjena ny atoerana. Tany zao nisy mety olona efa ela be tsy namonjy rallye de miracle intsony dia miverina ny ray tsika dia ozy hoe aika mbola misy Andriamanitra. Tsy hoe tsika ny Andriamanitra fa rehefa mety izay ny lalana ara-panahy tiany tompo hitondrana azy dia mba ianao. Atsangany hoe ny tanan'izay ho an'ny Majangalo. Alleluia. Mba miombana ny tompona andraikitra bus maromaro mba ahafahantsika makany. Alleluia. Dia mitondra mbavaka tsika izay ny tena zava-dehibe. Mila mitondra mambavaka tsika ny amin'ny fotoana tahaka ireny satria Andriamanitra mila olona mijoro amin'ny toerana izay tokony hijoroana. Toerana tokony hijoronao zao voalohany indrindra dia mivavaka. Amen.
mivavaka tanteraka amin'ny fotoana, mivavaka tonga ny olona tonga somatsara ny atoerana, mivavaka tonga fanahy maro voavonjy. Tsy hoe anankiroa ihany ny eo tsara aloha fa any an-danitra faly foana raha vao misy olona ray miova fo, fa ny diditsika dia 307 mba miova fo farafahakeliny amin'io fotoana io. Amen. Aza tadidiny zay izy zay fa ataontsika hitsangana. Alleloia. Ainjiro aty anoloana ny tananao ary. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay tompo. Mankasitraka anao zay satria hitanay fa Andriamanitra ianao. Mijoro foana amin'ny fotoana rehetra ary nanomezanao ny fanahy masina. Misaotra raha eo. Mankasitraka ny amin'ny teninao dia mbola misaotra ihany koa ny fahafahanay tsirairay avy mijoro amin'ny zava-panahy ka manolotra fahafolon-karena ny sakrifisy fanatitra. Sitraka ao zany tompo dia tahony tsirairay avy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika hitehaka mafy. Voninahitry ny tompo. Alleloia. Alleloia. Ataontsika mbola hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Mbola eo am-pitsanganana satria mahazatra antsika moa amin'ny fotoam-pankalazana toy izao no iarabantsika ny ray aman-dreny atao trano. Mangataka ny pasteur sa zay afaka miaraka amiko eto mba hisolo-tenany rehetra dia mba mampiodina ny boxa famangina ny ambassadeur arak'izay efa ny annonce nomaly sy ny omanantsika menakavy. Tenareo mivady toko manantona ohatra ny fanaontsika. Ataontsika ny avy mameno tanteraka fahety anao. Alleluia. Avy mameno tanteraka fahety anao, tsy ho feno zavatra fao afa-tsy anao, hitondray ny fiainanao, tompo ao anatiko ao, fanahy masino mamiko indrindry anao. Avy mameno tanteraka, avy mameno tanteraka fahety anao, tsy ho feno zavatra fao afa-tsy anao, hitondray ny fiainanao, tompo ao anatiko ao, fanahy masino mamiko indrindry anao. Avy mameno tanteraka fahety anao, tsy feno zavatra fao afa-tsy anao, hitondray
Fanay masinao mamiko indrindra anao. Fanay masinao mamiko indrindra anao. Fanay masinao, fanay masinao mamiko indrindra anao. Sokafon'ny tananao androany dia sokafon'ny fonao dia tenenao fanay masina. Ako fotoana manokana zay aminonao anaty fotoan'ity Andriamanitra tahaka ny vavany sy ny foko amin'izao fotoana izao. Tsy miomana ny kobony izany fa tsy maintsy feno Andriamanitra. Feno anao ny fiainako, feno anao ny momba rehetra. Ako anao ny ameno ny tsirairay avy Andriamanitra dia tario amin'ny fahendrenao zahay. Tario amin'ny fitiavanao fanahy masiny zahay. Alleluia. Amen. Dao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Amen. Ya, araka ny fanaontsika izy moa tsy hoe fanao fa fiainana. Ary anomboka isesy izy fa nanomboka tamin'ny Pâques moa izy io tonga amin'ny Pentecôte fête des mères, fête des pères, joyeux anniversaire, dia anniversaire ny hvkl. Ah oui, sesy ny celebration. Azafady, celebration. Matsiaro ny tenin'ny Paoly ozy izy hoe maro ozy izy ny mpampianatra tonga teo aminareo ary maro tokoa ry zareo. Rahalahy Menderta, Prover Yohana. Zay nga mantena hoe atao hoe tadidy maro ihany koa ny invité niara niasa tamintsika hatramin'izay na ny eto toerana fa anankiray ozy izy no ray niteraka anareo dia iny le fanazavain'ny tompo tamintsika hoe tsy ray ara-panahy satria ny ray ara-panahy dia tokana Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy. Andao tsika hitehaka mafy tsara ho azy tsy nanome ny zanany la tokana ary indrindra mbola nao mafisina androany hoe nanome antsika ny fanahany. Kanefa dia manangan'Andriamanitra ray ampinoana ary matsiaro natao Pentecôste toy izao ny antsika moa zany célébration lasa loha tena ny olona miandry lahady vao fety atsika somady efa eto sabotsy dia efa raikitra tena hoe ny antsika zany vendredi de Pentecôte samedi de Pentecôte azonareo ve lasa loha be tena dia raina ny tompo afaka mampianatra mivantana ny fanahy masina tena maharan'izany fa ny zavatra hitako aloha misy olona ampiasain'ny fanahy masina vo mandray ianao avy amin'ny fanahy masina. Mety ho diso zay expérience personnelako zay fa zay ny anahy tsy nafantatra an' Jesosy raha tsy nisy nampiasain'Andriamanitra ary tsy hoe hijoro vavolombelona moa izy fa anton'le fahafahantsika miarahaba an'izy mivady. Pentecôte anankiray indray iarahantsika ny fanahy masina iarahanay aminareo mivady bonanetsy ny iarahana teo fa mafy tsy haiko aloha nareo fa misolo tenany rehetra midina zay tsy miombo-po amin'izay ngambany fa miaraka aloha Pentecôte dia tonga tratrana eto nareo mivady dia miarahaba anareo aloha zay azo tehaka mafy ho antonko aloha. Araka ny tenin'ny pasteur zay hoe atsika tsy mandany fitondran'Andriamanitra zay mety ho fitariany fa ny androany kosa aloha dia tena profitenay ny fisinareo mivady eto efa lasa international mantsinareo ndraindray eto ndraindray tsy eto. Ka noho izany anatin'izao Pentecôste icélébrena ny fatateran'ny promesse du Père na ny tefikasan'ny ray dia tena mitodika aminareo mivady mihitsy ny fonay sy ny tsodrano rehefa avy eo. Ny en Jesosy efa natao tamin'le boksa teo iny fa tena hoe matsiaro zay voata ary indrindra maro ny fifandraisana amin'ny fanahy masina no nampiasan'Andriamanitra anareo ary zany anisany mahatonga anay mampijoro anareo iry sy mampijoro anay ety sy mampijoro an zareo riry. Tena merci sodra betsaka manaiky aritory maka an'ireny révélation reny atonga anay ahafantatra bebe kokoa hoe ohatry ny ahoana ny Saint Esprit tato ny anatra hoe ohatry ny ahoana ny atao mba tsy hampalahelo ny fanahy masina
tato nianatra hoe ohatrany ahoana zany ampitenenina ny fanamasina tato nampianarina ny hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra ao nefa tena mifandray amin'ny fanamasina dia anekdoty nisy fotoana tafiaraka izay sy pasteur moa zany tanatin'ilay fotoana nirahana nandeha tany Tamatavy ohatran'ny zavatra mipoaka tao amin'ny kapô dia ohatran'ny tafateny tsy fantatra pasteur ozy izy ohatran'ny tsy teny tsy fantatra le toery sy ohatran'ny teny fahatairana ozy izy ampatsorana be dia ozy hoe aiza misy fotoana zany tsy teny tsy fantatra zany fa teny pahatairana zany mianatra ianao zany alleloia tena misy ane zany eto ane rehefa raikitra le mamitenena miteny tsy fantatra ianao indray miteniteny pahatairana efa tsy teny tsy fantatra fa misy olona nampianatra vo hainao zany hoe aizay zany kely izy fa tsy hoe mibaba sy mitatata eo ianao dia efa izy zay tsy hay zany raha tsy nisy nampiasain'Andriamanitra ampianatra ary misaotra ny tompony amin'izany sincérité zany ahatonga ny zanaky ny asa fanompony zanaky Jesosy ato hitako manomboka meny sincère daholo tsika menakavy dao tsy tehaka ho an'ny tompony fa avy amin'ny Jesosy zany dia mirary raha mbola sy tonga ny amin'ny raha lanitra ny tompoka miara-manjavontsika moa dia mbola ifampiarahaba eto indray tsika amin'ny heritaona raha tsy hoe miarabanareo any amin'ny toerakafa izahay miaraka antsika ataoko aloha to dia atao an'izay ohatrany tsy mahinao maina raha inona fotsiny jojoroana tsy hanao maina tsy mbola nita fiarabana oatra zany ianao hoe atao amin'ny tanàna misy an'izany tena faly izay amin'izao Pentecote izao miara-manompo aminareo miara-mitsindrona fanamasina eto tsika tena ny tompo ane mbola hitantana anareo hatrany amin'ny alalan'ny fanahany ampiasa anareo izy ary izy zay efa niaraka taminareo miaraka aminareo ary tsy andao anareo matsiaro foana zay ny tenin' Jesosy hoe indro izaho izy ombanao mandrakariva bara-pahatonga ny fahatamperan'izao tontolo izao dia nisy fotoana ny tompo ny teny tamin'ny pasteur aza taitra ozy izy fa ho ampianariko ianao izy hiaraka amin'ny fanahiko dia tsy dia iseho mivantana be ohatran'le nisehoko sy nataoko hatramin'izay hatraminao mbola kely fa izy fotoana hiverina ozy izy iseho ohatran'le hatramin'izay ary raha tsy diso ohatran'ny efa nanomboka tamin'ny taona lasa angamba nanomboka ny teny tompo hoe miomana fa hiverina iseho amin'izay ny atongavantsika tsy fisehoana satria nisy fotoana rehefa tonga ny tompo dia izy mampirehitra ny jiro tsy teknisianina fa izy mba hanaporofona fa tena eo izy ny olana rehefa tsy tafiomana miandro jiro daholo indray ny olona rehetra jiro avy amin'ny Besareta ny ilainao lasa zay le izy fa tsy Jesosy avy amin'ny Nazareta dia rehefa tonga ny fivoriana ny olona dia mifampijerijery vao mirehatra ny jiro hito dia miara-mitomany daholo satria eo Jesosy endry Jesosy fa zasy ianao io mbola hita raha mbola eo ianao inona ny tiako tenenina ataovy eo ianao zany zay zany le tiako tenenina fa tsy alleloia araka ny filaza météo dia tsy ho tandrifon-drahona ny androany fa ho masoandro mibalika noho izany angatahako ny rahalahy mba hanolotra ny holy box miaraka mitiaka mafitsara avy amin'ny tompo avy amin'ny isa-tokantrano avy amin'ny tsiraray avy tia moa ny teneniko hoe manana ranganareo fa na dia zany ary mbola amme foana izay tsy azonao le tiako tenenina enjana be reo manandro fa na ho aiza ny toerana hitondran'Andriamanitra anareo na toy ny ahoana mety hoendriky ny fahabetsahany hita maso izay irariana hoe mandehana any amin'ny afo fa rehefa anareo ny manana tsy maintsy misitsaka ny zanany le zanany hoe zasenao ihany zany va za fa ny anatin'ny fonay tsy afaka angina ny anatin'ny fonay tsy zara sy anome mba hoendriky ny valim-pity mba azonay atao fa tsy feno izy satria vola iny
fa tairony raha lia dia ho hitanao fonay amen sa tsy amen sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo ary halleloia voalohany aloha misaotra antsika menakaviny amin'ny fafahana sy fahatsiarovana tena feno fonay tsy hoe satria mandray fafahana avy any aminareo zay ny marina ainay no misitraka ainay ny tsy manana ainay koa ny misy ohatry ny olona rehetra ihany ny tena marina tsy dia tena ohatry ny fijerin'ny olona hoe manambe zay arak'izay lazay ny pasteur jao teo fa ny zavatra rehetra kosa rehefa tian'Andriamanitra ho tanteraka amin'ny fotoana dia tanterahany zay ny marina ho an'i Jesosy rery ny voninahitra tsy nampianariny zay itoky amin'ny vola tsy nampianariny zay itoky amin'ny fisina sy ny tsy fisina fa matoky an'i Jesosy zay amin'ny lalina rehetra izay alianay amen ohatran'ilay fampianarana androany dia voaray ny fitiavana avy aminareo tsirairay avy fa mamela hiteny an'ity teny ity hoe avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia averina amin'Andriamanitra ihany koa atolotray ho andralido miracle ny fahatanteran'ilay fanomezana androany voninahitra Jesosy Kristy avy any Nazareta miara-miazakazaka eny sika tiako fantatrareo fa ny fisianareo dia sarobidy amiko mihoatra lavitra no fanomezanareo ary ny fonareo dia ambony lavitra no zay ho ataonareo ho an'Andriamanitra mino fa raha nanao an'izany tamin'ny fo ho anaynareo dia nanao tahaka izay natao ho an'ny tompo noho izany ny tompo izay nanatanteranareo an'izany amaly fitianareo tsirairay avy amin'ny fofiny fankasitrahana ny anomezako voninahitra n'Andriamanitra ny amin'ny fisianareo tena tsy fantatrareo ny fandoliako any ambadika any amin'ny fisaorako amin'ny tompo na ho an'ny koraly zany na ho an'ny pasteur no ho anisatsampana sika tsirairay avy sotra tompoko atsika teka mafy an'i Jesosy ary miakatra ny limon'ny jota anao fiderantsika Fanay masino sandrato ny tanatsika ho an'i Jesosy sokafiny maso ny fanaiko kasih feno usuri amini usucawa fatifu aitana fuazia fane masino sukafini masuni fanaiku Alléluia! Misulla fal ventroane. Datsika urakuraka mafy dia tanana mafy an Jesosy. Alléluia! Datsika ideran Jesosy androany tsara foana izy eo amin'ny fiainanao. Teneniny eo akaikinao hoe tsara foana eo amin'ny fiainanao Jesosy hoe tsy miovy izy. Alléluia! Tanantsika ho an'i Jesosy. Oh
kuasaiko manante Famitampuni fiantra fasoavana tsarany tsy olay Fitisi misy farany ny lehibe ny anarany tsisy otrisa Vaovava Isana vaovao vaovao Na inonino na foto tsara fo Andrianao sakiatsioma hatramin'ny lakane Nisakaizana andrianao hoe namakitafy ny solution Andrianao mampifoibe Manao livraison Manao livraison Miakatra sy midina amin'ny antsele Miakatra sy midina teo amin'ny antsele Miakatra sy midina teo amin'ny antsele Miakatra sy midina teo amin'ny antsele Manao livraison Manao livraison
masina andrianao dia niverina tamin'lony tafiotra n'andrianao hoe nangina ny solution ny makina andrianao mpamfoime manao livraison manao livraison yakatra sy midina ny anjely yakatra sy midina ny ao any anjely yakatra sy midina ny ao any anjely yakatra sy midina ny ao any anjely manao livraison manao livraison lazaiko marina aminao lazaiko marina aminao mivoanao tramizao mivoareo an'zay mivoamizana konle amitsika namantsy mivoanantsy mivoana manao livraison izy manao livraison ny matiaza mandreny fewe atrozy ovelona aza mananave ny fonareo zanak'olombelone manapitsopinave ny foko tekoanawe fiainakoritra tekoanawe ny fikarako tekoanawe zanaindrindro tekoanawe upekoanawe atom livraison dia atom livraison aizany tanantsika ho amin'ny jesosy aizany tanane atomamboly ny tanane 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 dirao jesosy dirawe dirawe dirao jesosy dirawe dirawe dirao jesosy dirawe dirawe dirao jesosy dirawe asadapisa asadati dirao dirao jesosy dirawe asadati dirawe dirao jesosy dirawe asadati dirao dirao jesosy dirawe asadati dimatiaza matefeone dimatiaza matefewe nyazazi uveluna azamanamave nifunarewe zanak'olombelone manapitsupinave ifuku tekoanawe tekokurita tekoanawe ifitiraku tekoanawe zanindrindro tekoanawe upekoanawe atom livraison di atom livraison atom livraison atom livraison atom livraison urakuraka moa jesosy do mbola tiraitsika izy izy le any amin'ny avindrindry alleluia ao avao tananao dia ome fisaoran'Andriamanitra fa teto ianao nanatrika fotoana teto ianao namaly ny antso mpanasan'ny tompo teo amin'ny latabatra ary nandre fanambarana nandre teny nianatra momba an'Andriamanitra tsika niana fantatra momba an'i Jesosy ary me mitombo ny fahalalantsika momba ny fanamasina ataovy mipololotra avy ao anatin'ny fona ny fisaorana sy ny fankasitrahana fantatra hoe mety misy zavatra manahira anao mety misy zavatra tsy takatry ny saina tsy eken'ny saina mety misy fanaintainana mety misy vesatra fa ome fisaoran'Andriamanitra fa atao amin'ilay teny be dia be no zaraina androany reny misy zavatra misokatra ao anatinao ary izay fisokafan'izay anampy ny fanotrona ny fanatrehan'Andriamanitra anao azo aina misaotra ray amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy tompo voatazy eto anatin'ny fivoriana ny sokafanao androany no velarinao indray ny latabatra dia afaka niavana taminao zay sady nandray famelan-keloka ninana ny nofinao dia nisotro ny ranao ary nampianarinao fa na dia tia mihoatra azy Jaona nanana fatakarana ra-pisokafana mihoatra Petera dia nahazo mihoatra Petera misaotra an'io fa Jakoba tena sady tianao ary antony tiavanao azy dia satria nanan-javatra mihoatra izy nametraka ny zava-panahy ho ambony noho ny zavatry ny tany fanantenana ara-panahy fa tsy fanantenan-javatra aoka ho tonga saina izay manomboka amin'ity marain'ity ametraka ny ara-panahinay ho mihoatra ho ambony lavitra ho tsara lavitra
tsarovony tsirairay avy zay tonga eto Jesosy samy avy any amin'ny fiainana andavanandro, avy any amin'ny isan'andro mpiainany avy niatrika herinandro raha hanomboka herinandro vaovao indray. Miaraka aminao sy ao aminao aza vela ialeto miaraka mivesatra ny zanakao na miaraka amina salobona na rahoana aoka ny fifaliana zay voaray teo ampandrenesana ny teny sy ny fahavokisa-pifaliana teo amin'ny fanatrehanao na fanenan-kalaza tamin'ny fiankofana sy fiderana ho voatahirany anatinay andeha amaky ny weekend sy ny semaine vaovao indrindra icélébré ny Pentecôte rapitso miaraka amin'ny fiangonanao rehetra maneran-tany amin'ny anaran'i Jesosy. Taio zay reradreraka aoka sitrana ny marary aoka hiaisitra am-pon'ny olona ny fahafatesana ny avizanana ny arerahana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovony zanako tsirairay avy zay tonga eto androany. Mivavaka koa zay ho amin'ny grand rally any Majanga ho tahinao zany fotoana zany ho maro ny olona ho kasihanao amin'ny alalan'ny fanahinao ho tafaverina ho ao aminao na ondry very izy na ondry nani dia ho anapatsapana amin'ny etaitaram-panahy ka raha manatrika an'io fotoana io satria izany no angatahanay dia andre fahamarinana izy ary zay fahamarinana izay no anafaka azy. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Thank you mpiara-manompo sy mpiara-mivavaka rehetra manana fikasana sy faniriana mba handeha hanatrika any na mba handray anjara. Ianao hiasa amin'ny fampahita-pity tompo anafaingana sy hanamora izany ary atateraka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raisontsodran zay tonona amin'ny anaran'i Jesosy tateraka aminao ny fahatsapana ny fitiavan'Andriamanitra ray ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny fiombonana amin'ny fanamasina. Mahita fa hifankazatra amin'ny fanamasina ianao dia hiadana zay taria amin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, sambatra amin'ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ary mahita fa amin'ny fanamasina dia hitarika anao mainka ampitoetra tahetam-panahy ao anatinao ary tateraka ny fiovanao mandehana tsofina rano tahin'Andriamanitra ianao ny ankonanao ny fiainam-panahinao fiainam-pahasalamanao ny fianaran'ny zanakao ny fianarany ankizy ny asa mandrarany lehibe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Taontsika hiteka mampisara ho an-tompony amin'ny fotoanantsika androany. Alleluia. Sarao ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen dia amen.